araka hanomboka izao fotoan'izao isika ary araka maky salamo. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aiza misy adinoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famondrapo sy fiantrana anao. Misaorany Jehovah ary fanahiko. Ndeha hiaraka hivavaka isika hisaotra ny Jehovah. Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao izahay satria noho ny fitiavanao tokoa izay tsy mahalandritranay no ahafahanay miaraka eto ankehitriny dia atolotra amanao irery ny voninahitra noho izany. Mangataka kosa izahay hoe ny fandaharam-potoana rehetra izay erana amin'ity folakandrony sabata ity dia mba ho anitra manimpofony eo amin'ny seza fiandriananao ane ka andray ny fanamasinana avy aminao hatrany izahay, andray ny fitahiana izay efa nomaninao ho an'ny zanako rehetra ho amin'ity andro ity. Dia miara aminay mandritra ny fotoana ny Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Tonga ity ny folakandro izay fotoana manokana ho an'ny mpisantatra na ny aventurier. Miaraba an'izy ireo manokana aloha isika aleo zareo no anambohana fiarabana dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny aventurier na ny mpisantatra rehetra. Miaraba ny volasoa ihany koa. Miaraba ny vatisoa dia miaraba ny mpisantatra tsirairay avy. Miaraba antsika rehetra, ray aman-dreny, tanora, naizanaiza misy antsika. Dia andeha arabaintsika ihany koa ny teknisianina izay miaraka amintsika ao. Miaraba ny Ionja, miaraba ny Toky, dia ny ao ambany ao ny teknisianina Arjona. Ie. Miaraba an'izy ireo tsika dia mirary fitahian'Andriamanitra ho an'izy ireo koa afaka mampita antsika ny feo sy ny sary any tokantrano any. Eny ary volasoa ny endriky ny fandaharana amin'ity anio ity izara telo miavaka tsara izy ity. Ny fizarana voalohany dia satria andro manokana ho an'ny mpisantatra androany dia nanomana fotoana manokana ny tanora mba ho atolotra antsika, aseho antsika anamariana izany hoe andro maneran-tany, andro maneran-tany ho an'ny mpisantatra izany. Dia nisy fotoana manokana izany efa nomanin'izy ireo dia atolotra antsika izay. Fizarana faharoa dia mazatra ny fotoana manokana ho an'ny ankizy ary tena mahazo tombontsoa be be ny ankizy amin'ity sabata ity dia ny fotoana izay fampiresahana, fanomezana torohevitra sy torolalana ho an'ny ankizy sy ny ray aman-dreny ihany koa. Dia ny fizarana fahatelo dia iarahantsika amin'ireo pasteur. Aseho antsika ihany koa ny asa tanana. Sa amin'ny heriny ve izy ireo no atolotra? Amin'ny heriny no aseho antsika ny asa tanana satria izay moa no efa nifanarahana hoe amin'ny heriny dia amin'ny heriny izany no aseho antsika ny asa tanana. Ary betsabetsaka izy izany amin'ny heriny. Izay indrindra. Maro mihitsy izy izany amin'ny heriny fa tsy maninona fa aseho antsika avokoa. Dia toy izay izany no fandaharantsika izany amin'ity folakandro sabata ity. Iderahantsika n'Andriamanitra nefany sy anambohantsika n'izany rehetra izany dia andeha isika hiara hideran'Andriamanitra, andeha isika hiara hira ny firana faha 5:30. Ilai fiti maeri, fa fiti avanama, mameri nani veri, ira, tifuku ira, fatenati, ilai pamutina. Irau lai fahefa
Nufanipalota natemmalemiazare hajesizauliuta oira ira rifukuira fatenati ilai pamonzina irau lai fumanguraka rasendrana tomani manarina raputraka nohony onjatany oira ira rifoko ira fatenati ilai pamonzina irau ilai piamina miaisinitandro naitana misankamina nalinanandro oira ira rifoko ira fatenati ilai pamonzina irakufamaharitra nifitiavanaura nitauna wangandanitra onina mandrakiza oira ira rifoko ira fatenati ilai pamonzina Andro maneran-tany ho an'ny mpisantatra. Manolotra ny araba ho an'ny mpisantatra rehetra maneran-tany. Manerana ny division ny union ary ny fédération Madagasikara afovoany. Ho tahin'Andriamanitra ianareo amin'izao andro nareo manokana izao tompo fahendrena koa dia hofahofatanana no atolotra ho an'ny mpisantatra rehetra. Manolotra ny araba ihany koa antsika rehetra izay manatrika sy manaraka izao fandaharana izao samby tahin'ny tompo hoe. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Sambatra ondra erana manakerana, finaritra rafody manapodina, fatretrika kosa ny tenako, velona ny atrapa-monjena ka dia tafajoro, isolo tenan'ny ankizy rehetra, amin'ny sabata maneran-tany ho anay mpisantatra izao. Zara nangady ny ankinanjoro, nisy nametraka ka azatsiny, fa hivimbina ny arahaba antsika rehetra, izay manoloana. Arahaba ho an'ny mpitarika mpisantatra rehetra, dada sy nenina ahitana masoandro, isika mpisantatra tsy misy akanavaka, ary anareo mpiaino sy ny safidy anaraka izao fandaharana izao. Tolorana ny arahaba indray tana masoandro tompoko, ka samy voatsidika ny isam-baravarana. Iantefanintsika ho lavitry ny sento, ary ahita fiadanam-po mandritra ny fiarahantsika eto. Dia manara-finaritra tompoko lahy, mijery amin'ny mpitiavana tompoko vavy. Fa nahoana moa natao izao fandaharana natolotry ny mpisantatra izao. Natao izany mba hafantaran'izy ireo fa zava-dehibe ho azy ny manao ny asan'Andriamanitra. Ary hita fa mbola zaza izy ireo nefa tsapany fa iraka lehibe no ampanaovin'Andriamanitra azy. Anaraka tantara fo isika maneho fa na ankizy aza ny mpisantatra dia manana antom-pisiana ho an'ny fiainan'Andriamanitra. Hamita iraka.
anareo rakizy fa ndeha ho aiza ho anareo e totra vonina be zany sady mibaby kitapo no manao fanamiana tsara tare mahafinaritra manao any sofitany izay anao safidiny izay avantele dia za koa andeha zana angena natondraka an'ity kitapo babeko ity e hoe tena vonina izay tena andeha ary tsy androko mihitsy ny andehanana andeha ho any amin'ny toerana mahafinaritra be izahay izay ihany ve andeha hitondra vaovao mahafaly ho an'ny olona rehetra any koa izay hono ary mpisantatra mazoto sy mahafinaritra fa iza ho any hiaraka aminareo any andeha araka amin'ity mony izahay andeha ho any amin'ny toerana mahafinaritra be tena mahafinaritra ary mpisantatra ny mahita ny fahavononanareo fa zaho mipetraka daholo aloha fa misy tantara ty ho tantaraiko anareo Timoty rakizy dia mpianatra miaraka amin'ny apôstôly Paoly mandeha manao asa fitorinany amin'ny fa aiza aloha ny toerana ale da hoasika ho any Makedonia sady nofo Paoly hoe tsy maintsy mahafantatra ny vaovao mafaly ao amin'ny baiboly ry zareo tsika nefa mahafantatra tsara ny Jesosy mandeha ho any amin'ny zoky Timoty ka miteny amin'ny lafa koa tsika fa ho avy Jesosy afaka mamela heloka ihany koa Jesosy rehefa ho any Makedonia isika dia mila mitondra jiro atao anaty paosy amin'izay mazava tsara ny lalantsika sady Jesosy koa le mitovy any jiro manazava lalana le sady mamilapilatra be zany Jesosy zany da ohatsika iaraka iry ity jiro keliko tsy aperako fa tsy fairehitra raha tonga ny devolika itsoka tsy aperako fa tsy fairehitra rehefa avy amin'ny Makedonia nareo dia andeha ho aiza indray be dia be ny lalana lehanay eno tsara nge andeha sambo avany samotraki izay rehefa aveo andeha Neapoli dia makany Filipi ihany koa fangaza ihany andeha anarika ny batisa Lidia sy ny fianakaviana izahay dia ho an-trano zareo izay mipetraka aloha za mantsy fanahin'ny tenin'Andriamanitra Lidia ary nataotao-pony izany tenin'Andriamanitra izany izany angeny nitondranay an'ity baiboly ity toy izao eny ry mpisantatra mahafinaritra i Timoty dia fonombola zaza efa nahafantatra ny soratra masina araka ny voasoratra ao amin'ny Timoty 2:3-5 andeha ny vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Timoty 2:3-5 hatro ny fony vazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahamendrika anao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ho ao amin'ny Kristy Jesosy amen tsy maintsy mandeha ingany isika fa mandra ny zoky Timoty ao tenany Paoly nareo rehetrarehetra koa izany mbola andeha ho any tena andeha any amin'ny toerana lavitra be izahay dia amin'izay dia fantatry ny olona Jesosy andeha aloha isika iaraka hivavaka amin'izay tantanan'Andriamanitra iaraka hivavaka isika Jesosy tantany izahay sa andeha hitoro ny teninao misaotra Jesosy amen angatantsika Tifania amaky izay voasoratra amin'ny Koritianina 1:4-7 Koritianina 1:4-7 afatra nalefa amin'ny Paoly izy ity avakiana ny aminaran'i Jesosy ary noho izany dia nirahako tany aminareo Timoty zanako malalako sy mahatoky ao amin'ny Tompo ka izy no ampatsiaro anareo ny fanaovako amin'ny Kristy tahaka ny ampianarako
ao amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny. Manantena zany izahay fa andeha amin'izao tontolo izao ianareo ilaza fa ho avindray Jesosy. Iza ny andeha? Andeha isika. Tsy atao tsenjery fotsiny ny lalàna Mpisantatra fa ampiarina eo amin'ny fiainana mihitsy miaraka amin'ny fanampian'i Jesosy. Azahoane Jesosy zany dia afaka manampy aho zazam-pakato. Tena sarotra be amiko ane zany. Manosoro loatra ry dada sy neny dia mpampianatra ako be fangatahana loatra ko. Chef tena ary masika be mihitsy ao amin'ny klobanay. Mankato. Andraikitra tokony tanterana ny fankatoavana. Ny fankatoavana an'Andriamanitra, ny ray aman-dreny, ny mpampianatra. Eny ary, ho mpakato aho, adidiko ary tsy maintsy ataoko izany. Ao ary idiko ny bokotra. Jesosy dia afaka manampy aho madio am-po. Hafahafa koa zany. Ko ny olona rehetra azy efa samy nanao zavatra tsy nety daholoko. Ohatra hoe efa samy naka zavatra tsy anazy akory, na efa samy milaza teny mampalahelo sy mandratra ny olon-kafa. Dia ahoana? Madio am-po. Raha tiana nanana fiainana madio am-po dia mila mandinika amin'ny fomba marina ianao. Tena marina mihitsy ny lazainao. Hanana fanaikena fa ihana fiainana feno fahadiovam-po satria tempolon'ny fanahy masina ny vatako. Ohatra mpanao vesatsika ianao. Afaka manampy aho laza zaza marina Jesosy. Eny ary. Kanefa raha milaza marina amin'iny aho hoe za nandoto an'ity rindriny ity dia ho lasa sositry ary mety hanasazy ahy mihitsiko. Kanefa rehefa tsy hitan'iny anie sy tsy mety nataoko dia tsy matezitra azy sady tsy fantany izany dia tsy malahelo izy. Marina. Hiteny marina mandrakariva aho ary tsy ezaka ny hametaka mihitsy. Eny ary, hiezaka ny anao marina mandrakariva aho. Aoenao mpanaovy kiraro. Mateo ty afaka manampy aho lasa zaza Mateo ty Jesosy. Moramora miteny an'izany fa maninona kosa ny tokony ho Mateo ty sy tsara fanahy amin'ny olona tsy tsara fanahiko. Mateo ty tetramendrika n'Andriamanitra. Tsy tokony hanisy ratsy olona isika nanao fiainana noviana. Eny ary, hiezaka ny Mateo ty aho. Ary fahitiko ny tady kararonao. Afaka manampy aho lasa zaza mahalala fomba hoe Jesosy. Tena mihasarotra ihany izaniko. Tsy rariny kosa anie ny tokony hanajako an'ireo izay olona tsy manaja e. Raha ohatra zany ka misy mamono ana, mamely ana, manao ratsy ahy dia
tsy maintsy miaritra fotsiny aho zany. Malala fomba. Ilaina ny manajana ray aman-dreny nomen'Andriamanitra ho anao, anajana ireo efenina kely eo amin'ny fiainanao, ary ny zavatra rehetra ay dia karakaraiko sy tandremako tsara. Eny ary, alala fomba aho. Ampanaoviko an'ity ary. Malina, afaka manampy hanana toetra malina Jesosy. Nefa maninona zany any tokony iain'ny olona rehetra? Samy efa diso imbetsaka nge ny olona rehetra eto tany, ary mety mbola hanao zany fahadisoana zany mandrakariva, ko nahoana any tokony iain'ny hafa alohan'ny tenako? Malina, tsy maintsy mihaino olona eo alinanao ianao. Eny ary, hiezaka ny malina mandrakariva aho. Ampanaoviko anao ity. Jesosy dia afaka manampy ho zaza tia manampy ny hafa. Vitako kosa aloha zany satria rehefa mangataka anao zavatra ny eny dia ataoko zany, fa mety tsy anao kosa angambako, fa rehefa mahavita an'izany fotsiny ako na roviana dia izay ny zava-dehibe. Tia manampy, hitady fomba ao hanampiana ny hafa. Eny ary, ezaka ny hanampy foana zany. Ampanaoviko anao ity. Afaka manampy aho zaza faly mandrakariva hoe Jesosy. Zany hoe tokony hitsikitsiky mandrakariva zany, na dia tsy tiako aza ny mitsikitsiky rehefa za malahelo. Faly mandrakariva. Ny fo falifaly dia mahasalama tsara. Ny zahatra tsara trano ho ataoko dia faly mandrakariva, tsy mitongitongana ny tatasineny fa raisiko am-pifaliana sy omeny aho. Eny ary, ho faly mandrakariva aho. Afaka manampy ihany hafa Jesosy. Fa nahoana ary any tokony ihany hafa e? Tsy azoko ninina anie zany. Fa nohatra amin'izany aza no mahazo ako. Heveriny namako lasa hafahafa sady tsy misy olona mirara an'izany mihitsy any am-pianaranako. Miay. Kolokoloy ny fahazarana mihainy hafa. Eny ary, hiezaka ny iay mandrakariva aho. Jesosy dia afaka manampy mba hahay manaja ny olon-kafa. Dia anankiray ity kosa aloha efa nitandremako tsara e. Tena mahay mitondra tena tsara mihitsy ao am-piangonana. Mahay manaja. Tafiditra ao anatin'ny fanajana ihany koa ny fivavahana, fianarana Baiboly ary ny fanaovana safidy endry na dia tsy tasy zany. Omeko anao ty Baiboly ty. Eny ary, hiezaka ny hanaja aho. Mpisantatra.
ankasitrahantsika ny rehetra zay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fandaharam-potoana izao ary isaorantsika be dehibe Andriamanitra noho ny amin'ny zava-bita rehetra. Mankasitraka ireo mpisantatra zay nankalaza ny andro maneran-tany, ireo mpitarika sy naray aman-dreny zay mikarakara sy manohana an'izany fikambanana izany. Eto am-pamaranana dia tiako ny hanentana antsika ny amin'ireo zavatra maromaro zay miseho anivon'ny fikambanana tanora. Ny voalohany amin'izany dia ampifaliana no ilazana amintsika fa raha nivory ny diviziona tamin'ity herinandro ity dia mbola nanendry indray ny pastora Bozikomalo ho filohan'ny tanora mandritra ny 5 taona ho avy indray ato amin'ny diviziona zay misy atsika. Hoentintsika ambavaka izany mpanompon'Andriamanitra zay diso fantatsika izany satria efa matetika ny nandalovany tamintsika. Ary rehefa mifampiresaka izahay dia mba hafaniriny ny mba hisiny ny campore ny aventurier sy ny explorateur eto amin'ny nosy Madagasikara. Samia mivavaka no amin'izany fandaharam-potoana izany. Tiana ihany koa ny manentana fa efa navoaka indray ny boky vaovao, tsy hoe misy zavatra miova akory, fa misy ny boky vaovao miampy an'ireo fanamina zay manakery eto amin'ny diviziona misy atsika, satria ny diviziona moa ny manapaka an'izany araka ny fantatrareo misy club anankiroa vao niampy dia nampinsa dia nisy fanavaozana zay natao zany ho amin'ny izy ireny. Tiana foana nefa ny manamarika fa miandalana isika amin'ny fanarahana an'ireny toromarika vaovao ireny. Ny vaovao fahatelo zany dia ny maneran-tany dia efa mivoaka ihany koa ny boky taridalana na manuel, misy ny boky fampiasana ho an'ny ondrikely, ny vorokely sy fanavaozana ireo boky taridalana ho an'ireo klasy efa nisy teo aloha. Koa den'izao dia efa amboary sady ny fandaharam-potoana antsika ny vola eo am-pelantanana mba azotsika manana izany fitaovana araka ny tokony ho izy amin'ny fitehizana ny fikambanana izany. Efa navoaka antsika ny an'ny mpisavalalana, ivoaka ihany koa zany tsy ho ela ny an'ny mpisantatra. Tiana nefa ny manamarika fa miandalana foana isika. Noho izany ireo boky taridalana zay efa nampiasaintsika teo aloha dia azotsika atao mandrakariva manohy azy ireny. Kanefa rehefa tonga ireo vaovao dia andeha hiezaka isika hanatratra an'izany taridalana vaovao izany. Koa dia manentana antsika rehetra amin'ny fandraisana anjara, amin'ny fampandehanana an'izao fikambanany tanora mamitsika izao, manomboka ao amin'ny mpisantatra zay isika rehetra zay nandalo an'izany dia mba nanam-pikasana ny hanao ny tsara indrindra mandrakariva. Eka izany no anentana antsika mandrakariva eo am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra. Koa dia manao veloma antsika rehetra, mirary soa, mirary ny fitahian'Andriamanitra ho antsika mandra-piaona indray ho amin'ny andron'ny mpisavalalana sy ireo hetsika eo anivon'ny tanora maneran-tany sy eo amin'ny fivondronam-be ary ny federasiona misy atsika. Hitantsika tsirairay avy any ny tompo mandra-piaona daholo. Maria saina explore Imiara mililai na aventure Shia wani Jesu
soko falay ratia no manda mafiko izaoko atoky ny fitantanany fiainako tontolo ampelantanany tsy misy mampanday ny ampisoko falay ratiay no manda mafiko izaoko atoky ny fitantanany fiainako tontolo ampelantanany de upangesia denetiza inunamantu eulalesitu pangesia denetiza denetiza anjamakusati ni fiainandanicha anjamakusati ni fiainandanicha le upangesia denetiza inunamantu eulalesitu pangesia dade pangesia denetiza anjamakusati ni fiainandanicha anjamakusati ni fiainandanicha anjamakusati ni fiainandanicha Rana hoe andeha teo eny ary dia efa eo anatrehandreo mpisantatra isika efa miaraka aminay aman-dreny ary avy naheno an'iny iriny andramako sahady ny fiaina lanitra misaotra ny ankizy kely avy ao Soamanandrarina isika nanao an'iny hira iny ao anatin'ny andro maneran-tany ho an'ny mpisantatra isika dia mampaherana izy ireo dia izay ny nangalantsika ny tilo hevitra anankiray ity volasoa le hoe ny herim-po ve zany mahery fo zany hoe raha ataontsika amin'ny teny baiko na ny teny frantsay koa le izy dia azo atao hoe courage. Ny mpisantatra dia anisan'ny ankizy manana herim-po. Izy ireo matoa izy miditra ao anatin'io fikambanana io dia te hanana izay herim-po izay koa izy ary volena ao anatin' zareo izany toetra izany dia ny courage zany. Izay indrindra no antony resahantsika n'izy ity volasoa inona ny azontsika mbara zaraina amin'ireto namantsika ny ankizy any tokantrano ny rehetra izay manaraka antsika makasika an'ity hoe herim-po ity ve azoazo foana sa maniro azy ao amin'ny toetrantsika ao inona ny azo resahana. Yes, satria moa nareo raka izy teo ny rahana hoe andeha dia efa nanaiko hoe andeha zahay izay ireny resahanareo teo
dia arak'izay zany a dia mila herim-po ianareo dia ny herim-po a afaka angatahana amin'Andriamanitra ary Andriamanitra mihitsy koa maniraka. Afaka mamaky toko sy andininy anankiray avy hatrany sika ao amin'ny bokin'ny Josoa toko voalohany. Afaka jerentsika angeny Josoa toko voalohany dia ny andininy 7 zao a dia izao no lazainy Josoa toko voalohany andininy 7 dia hoy ilay voalaza hoe tsy efa nandidy anao fa aho ko mahereza sy matanjah aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra le anao. Ka raha ohatra zany rakizy tamin'ity andro an'ity niaraka nanapa-kevitra hoe andeha tokoa ny ankizy anao ny asana ny rahan'Andriamanitra efa nandidy anao hoy ny soratra masin'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany no momba anao amin'izay rehetra aleka mahereza manana zany hery herim-po tanjaka dia hototosana resoma tsara tokoa rakizy ny hiraka izay ampanaovina anareo na dia mbola kely ary ianareo ka afaka angatahana amin'Andriamanitra zany dia omen'Andriamanitra ny herim-po ho an'ny mpisantatra tsirairay avy ho an'ny rehetra izay vonina ihany koa anatanteraka ny asa aniran'Andriamanitra. Raha nijery ny tantara izay nentin'ny pasteur isika tamin'ny maraina tantaran'ilay tovovavy kely tena be herim-po izy iny ny tantarantsika tamin'ny heriny dia sady toriteny tamin'ny maraina ho an'ny aventurier dia nafinaritra be ny tantaran'ilay tovovavy kely na dia atao hoe tsy voalaza ary ny anarana babo izy babo tany an-tanin'olona babo sady mipetraka any an-tranon'olona tsy fantatra zany hoe niova mihitsy zany tontolo misy azy dia nefa tao anatin'izay tontolo miova tanteraka tsy dada tsy neny any an-tany lavitra dia mbola nanana herim-po ihany izy ny tenenany tamin'le namana zany hoe olona nampanompo azy zany hoe andao any aminay mandeha any amin'ny tanàna misy anay fa ho sitrany ianao dia izao ny zavatra mahavariana amin'izy ity volasoa izy tsy mananao hoe zany ka za dia alaina ty ty ampijaliana ty izao boka alao maty amin'ny abokana any tsy mananao an'izany izy hoe zany ka fa tena nanana izay le herim-po zay izy nafahana nanavitra satria ohatrany hoe tonga dia niraisiny hoe ray aman-dreny indray zany ireto olona ireto na manahoana toerana misy azy dia niteny izy mantsy ankizy kely mety na dia nitenare azafady tompoko mety mangovitra zany dia ankizy kely izy dia nefa n'izy tsy natahotra mihitsy fa tonga dia za izy hoe azafady tompoko misy zavatra ohatr'izao tena mahafinaritra iny tantara iny aika eo amin'ny baiboly zany volasoa betsaka tantara dia afaka mampahery antsika zany rakizy satria ankizy mitovy amintsika ihany no arak'izay lesony efa nomena dia afaka ny mahery tahaka ny zareo koa isika dia dia mbola misy ve mety misy ankizy hafa ve ao amin'ny baiboly ao ankizy aloha hoe mahery fo mahery fo nareo ary rakizy no miteny izy ary ny hitanareo fantatrareo izo za mahita izy azy izy aloha ny hita volasoa ny azao ny hitako le ankizy mahery fo i Davida kely zay mihitsy sady zay mihitsy zao no tenen'ny ankizy ao an-trano ao niraisiny ny atsamitady dia nataony ahoana moa nahodinkodiny dia nalevany taiza le izy natsipiny dia tany Goliata dia teny amin'ny andron'ilay Goliata dia naresy an'ilay lehilahy goavambe na dia atao hoe mbola tanora aza izy eny ary volasoa andeha anaraka hira aloha isika andeha anaraka hira anankiray dia ho tohizantsika hoe inandray ny ireo ankizy So
Luigi
Ye, tafaverina soamantsara eto indray isika fatsoa. Ialana tsiny kely fa nisy fahatapahana kely, nisy olana kely teo amin'ny lafiny ara-teknika fa isaoran'Andriamanitra moa tafaverina soamantsara eto indray isika dia mitohy hatrany ny fiarahantsika amin'ity folakandro ity. Ina moa ny resahantsika teo fatsoa dia tohizana kely aloha satria mahaliana ny ankizy azoko antoka izay resaka izay. Ya, nisy reo ankizy tao amin'ny baiboly, ankizy tanora ihany koa izay nanana herim-po, na hery-fo izy ireo teo amin'ny andraikitra izay napetraka taminy. Dia ny resahantsika teo efa hitan'ny ankizy tany tokantrano tany Davida kely. Davida ilay nanana hery-fo izy dia nandeha niady tamin'ny Goliata. Ny ankizy tsara zany tantara zany. Iza koa nefa voatoninareo tao rakizy. Tamin'ny mbola kely koa ngizy efa niady tamin'ny liwony. Ye, tamin'izy ny andro ondry tena zany mihitsy. Ny andro ny ondry ny dadany izy. Tsy leona fotsiny le biby masika ngeda be reny. Ankoatrany koa arany zany dia mbola misy ao amin'ny baiboly iza koa ny tononin'ny ankizy moa. Iza moa izy teo? Samuel ihany koa dia tena tamin'ny mbola kely mihitsy izy no nanana an'izay herim-po izay. Rehefa le niantso azy Jehova dia izy nanina rehefa avy eo. Rehefa avy niresaka tamin'i Jehova izy dia hozy izy Jehova mantsy anazy hoe misy loza zany tsy maintsy hiatra amin'ny ely, amin'ny zanaky ely satria tsy nankatò mihitsy izy ireo dia namena afatra zany Samuel ampitan'izay afatra izay. Samuel kely mihitsy izy ampitan'izay afatra izay amin'ny ely dia nanana fahasahiny izy herim-po nanambaran'ilay izy. Zavatra sarotra zany iteny hoe ho faty ny zanakao zany tena zavatra sarotra zany. Tsy mora zany fa izy manana herim-po. Mbola misy ankizy hafa koa ao, misy an'ilay zareo mpinamana ireny tadidinareo. Ie, sady efa hain'ny ankizy tsara mihitsy lesona zareo koa le izy. Izay mihitsy mantsy. Ry Daniel sy namany. Babo koa zareo. Mbola kely koa izy dia efa babo. Nanana herim-po. Afaka nanao tsi izy tamin'ny zavatra fantany hoe tsy mety. Izay hitany hoe ity tsy azo atao, ity manimba ny fahasalamana, ity tsy tsara dia nanao tsi. Nanana herim-po sy fahasahiny izy. Dia mbola ao koa ilay misy an'ilay ankizy lahy kely anankiray nitondra sakafo iny izy. Ie, tamin'ny andron'i Jesosy. Herim-po koa ngerankizy zany mahasahy mizara ny sakafo amin'ny hafa zany. Ie, nefa izy koa zao mbanony. Ie, dia hoe za ve kely dia zaraina n'olona ngezany na fa herim-po zany nanana an'ilay ankizy lahy kely tamin'izany fotoana izany. Ie, dia navoky olona be da be. Ay zany ty fananana herim-po ty na ny mahery-fo dia misy tombontsoa ihany koa. Izay indrindra mantsy. Dia misy tantara zay ao. Ao amin'ny baiboly ao misy tantara anankiray, tsy tantarana ankizy ilay izy fa tantara fahany ankizy kosa mandray lesona tsara ny amin'izany hoe manana herim-po dia sady misy tombontsoa an'ny tena no azahoan'ny hafa tombontsoa izany ihany koa. Dia andao izany tantara izany aloha ary mba ho averintsika jerena indray ao amin'ny baiboly ao. Dia asiantsika hira aloha. Andao arantsika angataka hira aloha amin'ny zareo ao ambadika ao dia rehefa aorianan'izay tonga dia aiditra amin'ilay tantara.
andeha aloha isika hivavaka ary amin'ny tantara ho ankalana lesona. Vavakantsika ary akombina tsara ny tanàna. Andriamanitra misaotranao izahay fa iteny aminay indray ianao, mitenena Jehova ho fa miaino anao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen. Tantaran'ny Estera no andeha ho arahantsika, tantaran'ny Estera sy ny heribony. Andeha ho arahantsika vetrany ary. Fotoana ela izay tany Persia izy dia ny mpanjaka iray atao hoe Ahasverosy no nanjaka tamin'izany firenena izany. Tao amin'ny firenena misy azy dia nisy mponina voababo izay ny babony antsoina hoe Jiosy. Ny vahoaka persiana izay nambabo azy dia tsy tia andro ireny Jiosy no baboana ireny. Indray andro ny mpanjaka dia nanapa-kevitra fa hifidy mpanjaka vavy vaovao. Tovovavy tsara tarehy iray atao hoe Estera no nofidiany. Tena tiany tokoa Estera nefa tsy fantany fa Jiosy izy. I Estera kosa izy dia notezain'ny Mordekay zanatra lahandrainy. Ary Mordekay tamin'izay nahazo asa tsara teo am-bavahadin'ny lapa. Nanoro hevitra any Estera i Mordekay mba tsy lazalaza amin'ny olona fa Jiosy izy. Tao amin'io firenena io dia misy lehilahy ratsy fanahy iray atao hoe Hamana. Nomeny mpanjaka fahefana sy voninahitra tokoa mantsy izy ka nasainy ankoka taminy avokoa izay rehetra eo ambany fahefany isak'izay mandalo azy, fa i Mordekay kosa tsy nentiny ankohaka. Tena nampirehitra ny fahatezerany Hamana izany ka nakany amin'ny mpanjaka izy. Tezitra be ary ny teny hoe ry mpanjaka, eto amin'ny firenenao misy tokony olona tsy mba mety hanaja ny lalànao ka tokony ho fongorana. Ny mpanjaka moa tsy teny vaky loha tamin'izany ka rehefa niaino ny Hamana izy dia nataony fotsiny ataovy izay tianao atao amin'izany. Tena nanao lalàny Hamana izy ka naela eraky ny fanjakana hoe ho vonoina daholo ny Jiosy rehetra amin'ny fotoana iray voatendry. Ary rehefa hitan'ny Mordekay sy ireo namany izany dia nitomany mafy zareo ary niantso sy nitalao tamin'ny Estera hoe mandehana re angavio ny mpanjaka mba hamendra fo amintsika. Natahotra mafy Estera izy niangataka an'izany satria mety haningotra ny ainy. Nefa tsapany fa tokony ataony izany raha tiany ho avitra ny rehetra. Dia lasa izy rehefa tonga tao mpanjaka Estera dia faly ny mpanjaka satria tiany loatra Estera. Hoy ny mpanjaka hoe inona ny ataonao ry mpanjaka vavy Estera? Dia hoy Estera hoe mangataka ny mpanjaka sy Hamana mba ho avy amin'ny fanasana izay ataoko ho anareo. Dia nanaiky izy ny mpanjaka ary faly ery koa i Hamana satria voasa miaraka amin'ny mpanjaka. Fa tamin'ilay hariva fisakafoanana iny dia mbola nanontany ihany ny mpanjaka hoe inona tianao ataoko anao ry mpanjaka vavy Estera? Dia nisento kely izy, nangoniny Estera avokoa ny heriny, dia niresahany tamin'ny mpanjakany amin'ilay lalàna izay hampamono ny Jiosy rehetra. Nefa za koa anie Jiosy, fiza nanao an'izany? Hoy ny mpanjaka. Ary tezitra dia hoy Estera hoe io Hamana ratsy fanahy io nanao an'izany satria izy te hamaly-faty an'ireo izay tsy menkohoka aminy. Tezitra mafy ny mpanjaka izy ka nasainy ny samborina sy ny vonoina Hamana. Dia nisamborina ary nentina ho vonoina tany izy Hamana ratsy fanahy. Ho avitra amin'izay izany ireo vahoaka Jiosy noho ny herim-po izay nananany Estera dia faly ery izy rehetra ary nisaotra an'Andriamanitra nanome herim-po any Estera. Dia izay ilay tantara naneho herim-po nananany Estera ilay mpanjaka vavy nisafidiany Ahasverosy mpanjaka ho vadiny. Tsara ilay tantara. Tsara veraka izy. Tianay be koa iny tantara iny satria manampy anay mba hanana herim-po. Nareo ve mba nahazo? Ahoana izy izany hoe ianao izany no afaka manavitra ny hafa dia raha vao tsy miteny ianao nefa mahita ny marina dia mety ho faty daholo ny rehetra. Mila herim-po izany.
dia izany koa ny anarahan'i Jesosy atsika amin'izao fotoana izao. Betsaka ny zavatra fantatsika mba hahavoavonjy atsika, dia raha tiatsika ny hafa dia zaraintsika amin'ny hafa ihany koa ireny zavatra fantatsika reny. Izay mihitsy mantsiny amin'izay mba voavitra ny rehetra rehefa manana herim-potsika, indrindra isika mpisantatra mba hizara ny marina ampijoro ny fahamarinana. Dia ny tenin'Andriamanitra moa dia mampahery mandrakariva. Dia misy tokosy andininy anankiray dia angejerentsika vetivety ny salamo hoe salamo faraka amby 30 dia ny andininy fa 420 be dia be ny tokosy andininy ao am-baiboly izay manambara sy mampahery atsika fa ity ankiray ity indray zao salamo faraka amby 30 andininy fa 420 dia izao nolazainy hoe mahereza ary ao ka tanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena any Jehova. Dia tahaka ny zanak'Israely ny jiosy tamin'izany nanantenany Jehova, dia Estera ny fitaovana izay nanana herim-po natanjaka ny fony na hery dia avitra ny rehetra manana ny Jehova. Ka isika rehetra ihany koa manana n'Andriamanitra mahereza areo ka tanjaka ny fony. Mahafinaritra. Andeha andre ny hiran'ny voninkazo indray isika. Ny hiran'ny voninkazo izay mbola manampy atsika ihany hoe tokony hanana herim-po, manana courage ozy izy ao anatiny ao. Raha misy zavatra miseho, mety hoe matahotra ianao, mety misy varatra be dia matahotra, na mety hoe maizina amin'ny alina dia mety hoe matahotra, misy maso kely mipitrapitra ao anaty maizinao, fa manana herim-po ninona zavatra miseho dia manana courage foana. Andeha hoe notsika ange ny hiran'ny voninkazo kely. Quand les éclairs font psh et le tonnerre fait boum, t'as tout ton corps qui tremble, t'es tout seul dans ta chambre, tout a l'air tellement grand, et toi tu te sens si petit. Juste un petit peu de courage et tu verras, ce sera fini. Juste un petit peu de courage et tu n'auras plus peur. Juste un petit peu de courage et tu te sentiras mieux. Le courage te rendra plus fort, chaque jour un peu plus fort. À toi maintenant d'être un petit peu plus courageux. Si tu entends des bruits et des booms et des crics, quand il fait tout noir, tout ça, t'as ton petit cœur qui bat. Si tout va trop fort, trop haut, trop profond, trop difficile, juste un petit peu de courage et tu verras, tout sera facile. Mais non, faut pas t'enfuir, mais non, faut pas te cacher. Un petit peu de courage et tout sera vite passé. Juste un petit peu de courage et tu n'auras plus peur. Juste un petit peu de courage et tu te sentiras mieux. Le courage te rendra plus fort, chaque jour un peu plus fort. À toi maintenant d'être un petit peu plus courageux. À toi maintenant d'être un petit peu plus courageux. À toi maintenant d'être un petit peu plus courageux. Zay le hiran'ny voninkazo. Ataoko fa nanana herim-po daholo avokoa indray zany ny ankizy rehetrarehetra manomboka izao, ny mpisantatra rehetrarehetra. Ie. Efa ho faranantsika ny anjarantsika indray, ny anjaran'ny ankizy tsy midika izany hoe ndana amin'izay mandeha. Mbola tsy mandeha. Mbola tsy mandeha aloha. Ie. Tsisy anona moa tsika androany izany volasoa. Tsy misy asa tanana izantsika satria amin'ny herin'ny dray zany misy dia amin'ny herin'ny koa aseho daholo ny asa tanana nataontsika ankizy rehetra ka nalefanareo dia mbola afaka manao zany raha ohatra ka mbola na tsy le tamin'ny farany ary fa efa nanaontsika voninkazo, nanaontsika tantely, nanaontsika bitro, nanaontsika chenille na le bibitsonjo dia izay ataonareo dia mbola afaka alefanareo le izy dia jerentsika amin'ny heriny. Amin'ny heriny koa tsika vao mianatra zavatra vaovao. Alefanareo amin'ny hafatra miafina mandrakariva le izy dia voarainay. Ny fandarantsika manaraka ary izao satria mbola ao anatin'ireo
fotoana tena mbola be tsy salama mihitsy isika zany zao ao anatin'ny ty hoe fisian'ny covid ity dia andeha hoentintsika ambavaka izy reny ny zareo amin'ny sampana homonerie zany hiaraka amintsika indray hitondra mbavaka an'izy reny any amin'ny CTC ny any amin'ny hôpitaly isan-karazany any dia hoentintsika ambavaka izy reny iray fo amin'ireny isika ao anatin'le fandaharana manaraka ao aorianan'izay dia hiditra ampandrosoantsika ry pasteur zay indrindra raha ohatra moa hoe misy fanontaniana zany mahakasika an'ilay fandarana raha antsika amin'ny pasteur izy mirahalahy amin'ilay resaka fifazam-panahy dia aza misalasala zany isika mametraka fanontaniana fa ho voarain'izy ireo ihany koa zany ya anaraka hirana kiray avy hatrany ary sika hiditra amin'ny vavaka faly miarabantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tompontsika sy tiantsika ary ny fahasoavan'Andriamanitra ampy-mizara anie ho amintsika mandrakariva sy ho antsika isa-tokantrano sy isa-mbaravarana. Ankehitriny tsika amin'izao fotoana izay
ilalovan'ny aretina mandringana covid-19 izao dia tsara ny fampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay hosokafantsika ankehitriny ao amin'ny Matthieu 7:2 sy ny Matthieu 7:2 no jerentsika amin'izany. Tamin'ity tranga anankiray ity dia nisy lehilahy anankiray izay marary ny paralysisa nandry tamin'ny fandriana avao nentin'olona izy io teo amin'i Jesosy ary rehefa nahita azy Jesosy dia nilaza toy izao hoe matoki voavela ny helikao. Ary indro izy nisy lehilahy anankiray marary ny paralysisa nandry tamin'ny fandriana izay nentiny izy olona maromaro zany dia izy Jesosy ta hoe no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay paralysisa hoe anaka matoki voavela ny helikao. Ary nisy tranga anankiray koa tamina vehivavy anankiray koa voalaza eto hoe ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe matoki ry zanakivavy ny finoanao no efa nahasitrana anao dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Misy tranga anankiroa samihafa eto kanefa mitovy ny zavatra nambaran'i Jesosy taminy hoe matoki fa ny tompo dia namela ny helikao. Ary eto indray dia teny tamin'ilay vehivavy koa izy hoe matoki fa ho sitrana ianao satria ny finoanao no nanasitrana anao. Teto zany amin'ny voalohany dia marary ny paralysisa nentin'olona teo amin'i Jesosy. Inona moa zany? Ny fanehoana amin'ny fitiavana dia izao fifanomezan-tanana ny marary. Hitantsika tsara zany fa le olona izay nitondra n'ilay marary ny paralysisa dia nanome fanomezan-tanana ny marary, naneho fitiavana ho an'ilay marary. Ohatra zany fifanomezan-tanana zany dia mety ihany koa amin'izao endrika ankehitriny izao hoe fanaovana teny mampahery, mety fanampiana rabola, mety fitotonam-bavaka, mety fampaherezana amin'ny alalan'ny smaiso, na hoe fampaherezana amin'ny alalan'ny fiantsona ny telefona ny mpiandry marary sy ny endrika maro samihafa ny fanehoana fitiavana ny marary. Ary hita eto zany fa le fanehoana fitiavana sy fanomezan-tanana ny marary mba entina hikarakarana ny marary dia entina manasitrana. Ary ny finoan'ireo olona mitondra ireo miampy an'ilay marary no nahatonga an'ilay marary voavela ny elony. Ary tsy vitan'izay fa sitrana ihany koa. Tahaka izany koa ilay vehivavy anankiray rehefa nitodika tamin'i Jesosy dia nilaza izy hoe matoki fa ny finoanao no hanasitrana anao. Manampy amin'ny fanasitranana koa ny finoanao izay mpikarakara ny marary sy finoana ilay marary izay ianao marary mihitsy amin'izao fotoana izao. Ary Jesosy no nahita amin'ny finoan'ireo izy Jesosy dia hoy izy hoe matoki anaka voavela ny helikao. Zava-dehibe ny fatokisana amin'i Jehovah mpanasitrana izay laroina amin'ny finoana ka tonga amin'ny fanasitrana tantera satria voavonjy ny fanahiny, satria ny olona voavela heloka dia voavonjy ny fanahiny. Sady sitrana soamatsarany koa ny vatany. Matthieu 7:2 hoe ny finoanao nefa nanasitrana anao ka na ny mpitsabo na mpikarakara marary na lay marary manokana voakasika dia mila matoky any amin'Andriamanitra izay mpiaro atsika, satria arovan'Andriamanitra tsy ho tratry ny aretina ny mpitsabo, ny mpikarakara koa arovan'Andriamanitra amin'ny aretina, ary lay marary kosa no ny finoany dia ho sitrana ihany kosa. Zay zany mazava-dehibe ny fitokiana amin'ilay Jehovah mpanasitrana zany. Ka ankehitriny dia tonga amin'ny fitondrana ambavaka isika, ka reto olona ireto zany no entintsika ambavaka ankehitriny dia ireto avy zany. Ny marary ny Covid manana tranga misy fahasarotana, nataontsika hoe forme grave indray no entintsika ambavaka amin'ity androany ity.
mba ho tafavoaka soamantsara izy ireny. Ny irariana moa dia zao hoe mba tsisy ny lavo, kanefa Andriamanitra ny tompony aina fa tsy tsika. Fa ny anjarantsika dia zao ny mangataka amin'Andriamanitra, mametraka ny fiainana amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra mahalala ny mahasoa ny tsiraray avy. Ka dia zava-dehibe dia zao hoe voavela ny eloka ary ho sitrana koa ny vatana. Fa ny tena zava-dehibe dia zao na ataontsika hoe tsy maintsy mandalo fahafatesana azy. Zava-dehibe zany hoe voavela ny eloka. Andriamanitra mamela ny eloka antsika fa rehefa ho avy izy dia azo antoka fa tsy maintsy hitsangana ianao ary hitsangana amin'ilay fitsanganana voalohany izay ombaniny Jesosy ho antsika. Hivavaka koa tsika ho an'ireo hopitaly mitsabo aretina hafa toy ny asma, tosidra avo, ohatra hoe triglycéride, kanefa zao misy Covid ihany mifangaro ao aminy. Dia mivavaka koa tsika ho an'ireo manana aretina hafa na tranga vokatry ny loza tampoka nisy, zany hoe aretina ankoatra ny Covid zany fa aretina hafa mihitsy zany kanefa mahazo atsika. Dia hivavaka tsika ho an'ireo mpiandry marary, ireo mpisehatra mivantana ara-pahasalamana rehetra na amin'ny hopitalim-panjakana hita Antananarivo sy ny manodidina io na misehatra tsy miakina. Ka dia andao ary sika zany hitondram-bavaka an'ireo sokajin'olona anankiefatra ireo. Tompo masina tsara indrindra zay any an-danitro, misaotra anao zahay no ny fitantananao ny fiainanay tsiraray avy ka afaka nanana tombontsoa nandre izany teninao masina izany izay mampahery sy mampitraka anay, satria ny fitokiana aminao tokoa Andriamanitra no sy ny finoanay no afaka ny anasitrana anay, ary afaka ihany koa ny amela ny eloka tsiraray avy, satria ianao Jesosy no manana fahefana mamela ny eloka. Tianay Andriamanitra mba amin'izao fotoana manokana izao mba ho avelanao avokoa ny fahotanay rehetra. Tianay izay Andriamanitra raha mba hanana fanahiny voavela eloka, ka teneninao hoe anaka voavela ny elokao. Jesosy teny aminao sy aminay tsiraray avy ianao ankehitriny. Aoka ianao Andriamanitra mindra fo aminay tsiraray avy. Mivavaka manokana izay ankehitriny ho an'ireo marary tratrany tranga misy fahasarotana amin'ny Covid-19 rehetra, indrindra eto amin'ity Antananarivo sy ny manodidina ity. Ianao Andriamanitra no anendry ireo loharanona retina izay mahazo azy. Iny Andriamanitra mety misy amin'izy ireo ny tsy mahatsiaro tena ankehitriny, ary ho an'ireo mpiandry marary amin'izany, aoka Andriamanitra mba hanana finoana tahaka an'ilay nitondra n'ilay marary amin'ny paralysisa, ireo mpiandry marary ireo, ka ny finoana izy ireo miaraka ny marary izay manana tranga fahasarotana dia ahatonga azo tafavoaka soamantsara hiala amin'izany tranga misy fahasarotana izany ho amin'ny fahatsarana kokoa. Iny Andriamanitra izay nefa dia tsy mandahatra fa manaiky kosa alahatra, ka raha misy sanatriany izany tonga amin'ny tranga ny fahafatesana ny tsiraray avy izay misy eo amin'ity fiarahamonina misy anay ity, dia mangataka aminao zay Andriamanitra mba ho voavela ny eloka, ary rehefa tonga ny fitsanganana voalohany dia andray anjara amin'ny fitsanganana voalohany izy ireo dia hitsehana anao Jesosy Kristy ny amin'ny rahony lanitra. Iny Andriamanitra ny mba fandrinay nefa dia izao ny ho sitrana sy ho tafavoaka amin'izany aretina izany ny tsiraray avy. Ao koa Andriamanitra ny manana aretina toy ny asma, ny tosidra avo, ireo triglycéride sy ireo aretina maro samihafa amin'ny taizana diabetika, kanefa mitsanga ihany koa ny Covid-19 izay mifangaro amin'izany. Ao koa ny Andriamanitra voatsabo avokoa ireo aretina ireo, ary omenao fahendrena ireo mpitsabo sy dokotera, amin'ndrano fo ny dokotera ka
ahita zany tranganaretina zany ary hanome tsilosaina mba hifanaraka amin'ny fanafody tsaboana azy sy ny covid-19 reo dokotera reo ka ho tonga amin'ny fanasitranana ny aretina ny marary. Ampahirezy koa mpiandry marary amin'izany Andriamanitra mba ahery ka finoana izy ireo sy le marary dia anasitrana azy ireo. Iny Andriamanitra misy ihany koa nefa ny aretina hafa izay mitranga akoatra ny covid-19 kanefa mikiky an'ireo marary ireo. Mangataka aminao zay Andriamanitra hitsabo ireo marary ireo ianao ary tahaka izany koa ny dokotera sy ny mpiandry marary ary ireo mpietsetra ara-pahasalamana rehetra Andriamanitra ao anatin'izany dia mba totronam-bavaka manokana arovy amin'ny aretina izy ireny ary aoka Andriamanitra tsy anana fanantenana mandrakariva izy ireo eo ampanatosana ny asan'izy ireo na mitsehatra ara-pahasalamana isan-karazany amin'ny hopitaly mpanjakana sy ny hopitaly tsy miankina dia nao Andriamanitra nijery amin'izany amin'ny fomba manokana. Tsy adiny koa Andriamanitra ireo marary an-trano rehetra ankehitriny ary eo mpikarakarana ny fanasitranana. Betsaka Andriamanitra ny fahasairanana mitranga, ireo krizy ara-tsosialy mitranga mifanaraka amin'izany. Ianao Andriamanitra no hamonjy azy ireo satria ny tananao dia tanana mahery, tanana afaka mitsotra ka anafaka an'izy ireo amin'izany fahasairanam-be izany. Dia io koa Andriamanitra ny mpitondra fahavavahana rehetra izay mientsehatra ihany koa amin'ity asa ity sy mitondram-bavaka ireo marary. Ianao Andriamanitra ny hiarana-izy ireo ary koa ireo mpitondra mpivavahana izay marary ankehitriny. Ianao Andriamanitra no anasitrana azy ireo ary ireo zatra-pahoriana kosa dia ianao Andriamanitra no ampahery azy ireo ary isan-kampina ny fiainany mandrakariva. Dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka miaraka amin'ny amelanao ny helokay tsiraray avy. Amen. Efatra ny ela
mibebary anio zany no hira zay vo notsika teo nitaonatsika ao amin'ny fibebahana ao anatin'ny fifoazana hiraka faminanina tokoa no loha hevitra zay hodiny atsika efa sabata maromaro zay no nandiny atsika mahakasika zany fifoazana zany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika tratra izao sabata folakandro izao ndray miaraba ihany koa pasteur Rainjatovo Alfidy izay ifampisara ny ten'Andriamanitra ary anazava ihany koa mahakasika an'izany loha-hevitra izany. Andeha ho atombotsika mivavaka ny fandinena ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra raina izay ny an-danitro misaotra anao zay nomenao ty sabata ity. Mbola afaka mitsahatra miaraka aminao dia ampahitao fifaliana mandrakariva izay. Na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra saza na dia fantatra ihany koa fa miasarotra ny toejavatra izay atrehana dia aoka azo antoka sy toky izay fa mahita fitsarana mandrakariva miaraka aminao. Mitenena aminay ihany koa amin'ny alalan'ny tenao zay anazava aminay ianao mahakasika ny amin'ny fifoazana zay voalazanao fa fotoana ilaina anaovana izany indrindra izao mialohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy dia aoka ny fanahinao ny hitarika ny mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha ho somary ho amafitsika kely zany mahakasika ny le fifoazana. Misy lafiny maromaro zany ny mahakasika an'izy io. Misy alay toky sy andiny zay noraisika tamin'ny voalohany indrindra Romana 3:11 zay milaza manao hoe atokony anao izany indrindra isika satria fatatsika ny andro fa ankehitriny zao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky no tamin'ny andro vao ninoatsika. Milaza sy manamafy ny ten'Andriamanitra fa fotoana ifoazantsika tokoa izao satria ny famonjenantsika izy dia akaiky no tamin'ny andro vao ninoatsika zay milaza faminaniana izany ten'Andriamanitra zany hoe misy zavatra ho avy zay efa akaiky efa tsy ho elentsony zany dia fotoana ifoazana indrindra zao amin'ny fahatoriana. Izay indrindra no andiniatsika mahakasika zany fifoazana izany mahakasika ny faminaniana ihany koa ary indrindra ny hiraka satria mifandray zany ireo zavatra anankitelo ireo dia nijerentsika amin'ny andiny manaraka eo amin'ny Romana 3:11 zany dia izy hoe fa ho lasa ny alina ary efa mbe akaiky kokoa ny andro ko aoka aritsika ny asa maizina ka hitafitsika ny fiadin'ny mazava. Efa ho lasa ny andro izy ary efa mbe akaiky ny alina. Efa ho lasa ny alina zafady efa ho lasa ny alina efa mbe akaiky kokoa ny andro dia aoka ho aritsika ny asa maizina fa ho tafitsika ny fiadin'ny mazava. Misy zavatra zay atao zany ao anatin'izay le fifoazana izay ary ho azavaina moa zany zay miaraka amin'ny pasteur Fidy rehefa avy eo hoe ina tian'olona zaina amin'izay le hoe aoka ho ariana ny asa maizina, misy zavatra avela, misy zavatra ilaozana, misy zavatra ariana mihitsy dia aoka ho tafiana ny fiadia mazava. Misy zavatra raisina indray zany misy zavatra zay ho tafiana, misy zavatra zay iainana dia ho amafisina zay fa andeha ho amafitsika mahakasika le hoe fifoazana sandoka satria efa hatramin'izay mihitsy zany i Satana dia miezaka ny miasa amin'ny fisandohana amin'ny lafiny rehetrarehetra ary anisan'izany ity fifoazana ity. Dia hamaky andalateny vitsivitsy isika zay manazava mahakasika an'izany zay fampitandremina ao atsika ihany koa mba tsy hahatonga atsika ho tafalatsaka ao anatin'izany hoe fifoazana sandoka zany, endrika fifoazana
sandoka otrotrany ahoana moa tian'olazaina amin'izany zao ny voalaza ato amin'ny tadalana fiomanana amin'ny fotoatsahatra farany a dia andeo vakitsika ao amin'ny pejy 70 sy ny faraka amin'ny 30 zao ny voalaza ao amin'ny pejy 70 eo amin'ny fifoazana rehetra isatana dia vonona apiditra olona tsy masina mpo sy mirosaina eto zany dia efa milaza sady fa mampiasa olona Andriamanitra isatana zafady mampiasa olona satana mba hanatanteraka n'ilay fifoazana sandoka mampiasa olona izy vonina ny ampiditra olona izy a zay tsy masina mpo sy mirosaina dia inona zavatra miseho ao anatin'ny fiangonana na ao anivon'ny vahoakan'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay ao amin'ny pejy fa 130 dia ozy izy hoe ny toetra fahita ao amin'ny fanavaozana sandoka dia ny toe-tsaina mampisarabazana mampiady mampikomby sy ny fanakanana manimba indrindra ny mikasika ny mpitarika ny fiangonana voalaza ao amin'ny manaraka eo dia ozy izy hoe ny zavatra voalohany tanteran'ny fanavaozana marina dia ny fanafanana ny fisaraham-bazana sy ny fanakanana ary ny adilahy mazava ny voalaza mahakasika an'izany hoe fifoazana sandoka izany dia ny toetra amantarana n'ilay fifoazana sandoka azy izy dia toe-tsaina mampisarabazana mampiady mampikony misy fikomina endrika amin'ny endriny maro samihafa zany hoe fikomina zany fanakianana mifanakina mifankahala ny ao amin'ny fiangonana dia lasa mifampitsara ihany koa mifampitsara hoe misy ny sasany mijery ny sasany hoe re tsy tena masina kokoa angamana hoe mifo dia misy mambra zay tsy mifo dia lasa mifampijery dia mifampitsara ny ao fiangonana dia ny hafarany misaraka misaraka dia lasa miala ny sasany hoe alao ialato sika fa fiangonana matoriny ao sisy ohatrotra zany le endrika le izy dia mila mitandro itsika satria tafalatsaka ao anatin'ny fandriky satana zany amin'izay fotoan'izay fa voalazany eo hoe ny zavatra voalohany indrindra ozy izy tanterahan'ny fifoazana marina dia fanafoanana ny fisaraham-bazana sy ny adilahy zay zany ny tena toetra ny fifoazana marina ary marina ane voalazany ten'Andriamanitra satria raha mamakitsika zany ny ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 sy ny 4 dia mazava be ny zavatra ny ainan'ireo apôstôly zay io moa zany no ataontsika hoe référence azo raisina hoe inona zavatra nyseho dia mazava be le voalazan'ny asan'ny apôstôly 2 voalohany anko izy dia efa milaza an'izay dia ambafisiny 2 sy ny 4 fa izy rehetrareo izy nyray saina izy rehetrareo izy dia nyray saina dia naharitra ny vavaka naharitra ny vavaka firaisan-tsaina ary zay zany pasteur anisan'ny toetra zay mampiavaka ny tena fifoazana marina dia ny firaisan-tsaina sy ny fitiavam-bavaka moa zany efa mazava ho azy hoe fitiavam-bavaka kanefa izay zavatra zay tsy ho tanteraka mihitsy ary tsy ho tonga amin'izay mihitsy isika zany raha tsy misy an'ilay zavatra zay ho azy avainao amin'izay angamana hoe inona zany satria misy zavatra zay tsy maintsy ataony isambatan'olona zay vao tanteraka amin'izany hoe firaisan-tsaina zany tsika fa raha hoe samy ezaka fotsiny eo zany hoe anao hoe ndao tsika mba hiara misakafo ndao anao programa azy mba hanehoana an'le firaisan-tsaina io zany tsy tanteraka io fa lasa tafalatsakana amin'le formalisme fotsiny amin'izay fotoan'izay hoe jerevana zany hoe mahafinaritra be ny ato zany tena mifankaty satria hoe miara misakafo sy noatran'izay fa
misy tena fototra zany a de zay mihitsy zany no jerevantsika zany le tena fototra ya tsara zavaina sy amafisina moa zany a ao anatin'izao fotoana zay rahantsika izao mahakasika an'le hoe ity fifoazana resana eto ity zany a de tsy hoe programma zay mihitsy fa fiainana manokana izay ikatsahana firaisana amin'i Kristy noho izany a dia misy zany a fanokana tena manokana mihitsy ahafahana ho tonga amin'izay a fifandraisana amin'i Kristy a izay nambara teto moa zany ary amafisina mandrakariva fa ny atao hoe fiainana ara-panahy dia firaisana tanteraka amin'i Jesosy Kristy izay a tsy ho tanteraka naovinanaoviana amin'ny fanatanterana ny fombafomba mpivavahana izay betsaka ny tena sarotiny be mihitsy amin'ilay fombafomba mpivavahana fa ny fony tsy natolona ny Kristy ary zay mihitsy moa fitaka ataon'ny devoly zany de zao tanterao daholo zay zavatra takina amin'ny fanatanterana fombafomba mpivavahana fa zao ny fonareo kosa tsy azonareo atolotra ny Jesosy naovinanaoviana ary zay zany eo lay fandrika ka izay indrindra zany ny fifoazana izany de tsy inona voalohany indrindra fa lay firaisana amin'i Kristy dia hitarika anao ahafantatra voalohany indrindra ny sitrapony fa tsy ny sitrapon'olombelona ary io zany ny fifoazana de mitarika ny olona ho tonga amin'ny tena fibebahana marina ary zay fibebahana marina zay a no tarika ho any amin'ny fivampo so mantsy no ambaran'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly a toko fahatelo asan'ny apôstôly a toko fahatelo de vakitsika ny 9:70 asan'ny apôstôly a toko fahatelo a de vakitsika ny 9:70 de zao ny vakiny teny koa mibeba ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo misy toe-javatra roa zany eo aloha le hoe fibebahana koa mibeba ianareo de io fibebahana io a de araky nefa nazavaina ary mila averimberina foana satria betsaka no tsy tena mahafantatra tsy tena mahazo ny ambaran'ny fibebahana de misy toko sy andiny anankiray ty zany omena antsika Ezekiel toko 9:30 Ezekiel toko 9:30 de ho vakitsika ny 9:30 Ezekiel toko 9:30 dia ho vakina eo amin'ny 9:30 de zao ny vakiny teny dia ho tsarovanareo ny lalanatsanareo sy ny fanao tsy metinareo ka dia arikoriko anareo ny tenanareo noho ny fahadosoanareo sy ny fahavetavetanareo jereo tsara zany lay teny hoe ny olona tonga amin'ny fibebahana zany de misy fahatsapana tsapany mihitsy mizatra tsy mety fa miara-mahita sy miara-mandinika ne isika fa betsaka ny kristianina na ny mpitarika ary tsy mahafantatra mihitsy tsy mety ny ty zavatra ataoko ty ary zay mazava-dehibe lay fifoazana tiano resana tsy programma fa tena fifandraisana manokana amin'i Jesosy satria rehefa mifandray amin'ny Kristy anao mazava aminao zany rehetrarehetra zany hoe tena tsy mety a ity toetrako ty mizatra tsy mety ary ny zava-doza de lasa manamarina ny tsy mety de lasa diso midiratsika lany le mantsy rehefa miresaka ny Babilôna tsika lasa diso daholo lay zavatra amseho de lasa ohatrany manamarina lay fahotana am'izao fotoana zao lasa miala ary zay zany le tena zava-doza ka le fibebahana izany de tena misy fahatsapana misy ary izy io tena asan'ny fanatanteraka izy io asan'ny fanamasana ary zay natonga hoe lay fahamaizina ny devoly zany dia manamaizina ny feno fietreretana fa tonga kosa Jesosy ary Jesosy de niteny izao ny fahazavany zao tontolo zao izy manaraka tsy andeha amin'inona maizina tsy inona io fa lay fahazavany-tsaina ary ny oabolonao de miteny hoe dia hitarika anao izy a ny fahalalana dia anome anao fahazavana manokana zany hoe eo zany le hoe iaro ny fahalalana zany a de iaro anao zany hoe rehefa
manazava izany ny fanamasina satria ny fanamasina no mitarika an'olo tonga amin'ny fibebahana de tonga de ahafantatra mihitsy tena tsy mety fa matoa mbola tsy tonga am'izay de zao mbola tsy natolotra ho an'i jesosy lay fo satria no abola le miteny anaka atolory any ny folao ary eo indrindra izany ny olona zany rehefa tonga amin'ny fibebahana de mitoy am'izay le vaky teny ao amin'io asan'ny apôstôly toko fahatelo io le andiny sy ambe folo fa le tapany manaraka am'izay lay resahantsika de izao ka miverena eto zany de le hoe lay miverina zao mantsy rehefa mibebaka ianao de mbola miroso am'le lalana iny any de tsisy fiovana fa rehefa miverina dia afaka ahita sy andinika tanteraka antena de ando jerentsika ny Jeremia toko faraika amby telopolo Jeremia toko faraika amby telopolo andininy 7:10 Jeremia toko faraika amby telopolo ny andininy 7:10 dia izao no vakiny teny no ny efa niverina tokoa aho dia vao naalala fanenenana ary rehefa nampahafantarina ny toetoenako aho dia nitehitratra menatra sady mangayay aho falatsainy tsy ny fahatanyrako izao zany rehefa niverina vao izay de tena mahatsapa hoe menatra fa azao nge tsisy menatra ny hoe tsy mety natao zany tsy menatra ary tena manahirana lay toe-javatra ary zay mampatonga hoe raha tsy tonga amin'ny tena fifoazany tena toe-pana araka ny Kristy marina tsy havitany ty asa ity satria ny olona de miteny nareo arazoko iny zany ambarinareo zany ary eo indrindra no hoe lay miverina izany dia rehefa tonga saina tahaka an'ilay zanakadala rehefa tonga saina izy teo amin'ny lay fahalotona tade midika an'ilay hoe niarany sakafo tamin'ny sakafo kisongely tao anatin'lay tena fahalotona tanteraka mihitsy teo izy de tonga saina noho izany tsy misy mampatahotra izany ny amin'ny fahotana zay vita fa ny mampatahotra de za tsy mety tonga saina izay ny olana tsy conscient mihitsy tsy mahatsapa izay ny olana tsy ianao nanota izany fa ianao tsy mahatsapa fa nanota satria ny olona mahatsapa fa manota no any amin'ny fibebahana fa zay tsy mahatsapa manota de mbola toy izany mbola mitoy am'izay vahotan'izay satria Kristy efa maty amonjy ny mpanota ka zay tonga amin'ny tena fibebahana marina dia ahazo famelan-keloka ary hovovela ny elona eo am'le fahatsapana zay koa pasteur de le hoe mety misy mahatsapa ihany fa nanota hoe tena tsy nety ny nataoko iny fa leo am'le Ezekela toko 4:30 tena misy tena mafy be mihitsy zany volazana eo le andeny faraika amby 30 teo zany de osisy hoe de ho tsarovanareo ny lalan-dratsinareo sy ny fanao tsy metinareo ka dia harikoriko anareo ny tenanareo zay zany le tena zava-dehibe mahatsapa tena marikoriko mihitsy zany le fahotana zay natao fa mety misy mahatsapa ihany hoe tena nandainga fa tsy tanteraka io tsy mahatsapa marikoriko anazy io ary le zanakadala tena tanteraka tamy mihitsy le hoe narikoriko anazy le zavatra ny ainana ka natonga anazy nanapa-kevitra hoe tena iverina any amin'ny trano raiko fa raha tsy misy an'izay koa zany hoe voalohany zany le olo le fahatsapana ary aveo miaraka le fahatsapana de hoe tena marikoriko anao mihitsy zany le fahotany fa io zany araka ny zavatra misy zany hoe rehefa zavatra anankiray marikoriko anao de tsy ho tianao tsony io ary elanao io efa hitanao fa marikoriko anao de ialanao le izy ka zay indrindrany betsaka ny no miteny tena fantaro sy tsapako nefa tena tsy mety fa tsy afaka fa ono zay le teneny hoe mila miverina lay miverina zany dia ka eo indrindra mantsy ny tena hidirantsika rehefa aveo fa andolo ho amafisitsika fa hoe fa nahoana arany tsy mety lay izy nahoanany tsy tonga am'izay satria nahoanany tsy tonga hoe tsy mety maharikorikony am'izay de mazava ny teny soana ndo jerentsika ny Timoty faharoa Timoty faharoa toko faharoa andeniny 2:20
Timoty faharoa toko faharoa Timoty faharoa toko faharoa dia avakitsika ny andininy 9 de zao ka odiny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly zay nanao sambo belona anao ny sitrapony ary eo indrindra eto zany ny tena olana ity sitrapo ity lay sitrapo io zany de tena feheziny devoly rehefa tsy atolotra ao an Jesosy de ny devoly no mife azy ary tsy zay hoe manao sambo belo olona velona ane io hoe olona tonga saina ane olona amin'ny saina ane io hoe ary zay mampatonga azy hoe resany any amin'ny Romana toko 7 de hoe indrisy olo mahantra aho iza no anafaka amin'ny tenany ty mpanota ity ka ity devoly manao sambelo inona moa io devoly manao sambelo io de aoka ho azosika fa ny devoly zany lay manazava de tsy inona fa le fotom-pisainantsika mihitsy de ny zavatra raisina amin'ny retsika dimy ny zavatra zay jereny maso raha ny tany inona teo film tsara gidragidrana io film tsara io e de mankafy gidragidra film amin'ny famono film amin'ny fandainga film misy fijangajangana zany ane ny jerenao e ho afaka venao rehefa zay ny film jerena ary tsika zany zao raha mijery de zao ahoana moa no ahafahan'ny tanora hiala amin'ny fitafy mitanjatsanga satria zay daholo no hitany rehetra ny publicité rehetra ane tonga de vehivavy maninona mitanjaka ane no atao ny vedetrely de manona ny fitafa nira zay tiana kamarony ny mpandihy rehetra na ny mpihira mihitsy ary de ny fitafiny mitanjatanjaka sarotra be zany hoe reny zany mandefa afatra iza raisinao ny karazana mozika de inona ny mozika tiana de zao zany ny mozika mampietsika mampientanetana ary reny efa mampirongatra ny antsony hoe filana ambany filany nofo ane zany le firaisanara nofo satria ny fiafarahany reo de zao rehefa mahazo an'iny dia mientanetana de zao tiana ho tanterana le fientanetana de zay mahatonga le hoe mandray zavatra manataitra ary indrindra moa zany lasa misotro zava-tsy misy alkoola ary ny zava-mahadomelona mihitsy zany lay miteraka fiankinan-doha ary firaisanara nofo ny aorinan'izay zany hoe izany zavatra izany zany de tontolo misy ary tena mivelatra de nisy fotoana moa nandehanana tany ivelany fa any zany misy vovofe aty amintsika zany io Facebook tonga de mandehibe fa zany fotoana andeha hijery tany ivelany fa tsy misy le izy efa tapahan'ny fanjakana mihitsy zany lay réseau misy an'ireny karazan-javatra mahatsiravina ireny fa eto amintsika malalaka be mihitsy za tadidiko tsara ho an'ny lehibe mahatadidy tsara tamin'ny andro taloha tambola nisy an'ireny trano fijerena sarymetsika ireny tam'izany fotoana zany ka misy ny antsony hoe visa A visa B visa C fa zao ane tsy misy an'izany tsony tsy vezina intsony zany ary potika hatrany amin'ny fahakely de potika lay izy ary zay mantsy lay teny novakina tamintsika teo mena atany amin'ny Jeremia tokara hoe fa latsainy tsy ny fahatanorano izany hoe potehana mihitsy any amin'ny fiainany fahatanorano ary raha voany ny potika tsy ho ara-pananaoviana ary eo indrindra zany zao satria tena afaka mijery zay tiana ho jerena zay mahatonga ny tanora zany zao ane tena tsy mankato ray aman-dreny zany tsony vokatry ninona vokatry lay toejava lay fitaka ataon'ny devoly io le hoe tena azo ny sambelona de amin'ny zavatra jereny maso enony sofina ary indrindrandrindra ny tena zava-doza de lay tsirokanina lay zavatra matsiro ary efa ndresana teto moa zany lay izy fa zao zany ty orina ity zany lay mandre fofona de zao nao ko fantatsika misy nair anankiray eo zany nair olfactif ny ilazana azy de zao zany izy io mandre fofona fa lay fofona eninao zany aorinan'ny 10 minitra tsy eninao tsony ny fofona iny fa le fofona mbola eo ohatran'izany nge raha ohatra anao zao miditra amin'ny efitrano anankiray de misy fofona ratsy eo de tsy eninareo ve zany fofona zany zareo fa mipetraka 10 minitra ao anao tsy maheno an'ilay izy tsony ary zay zany le fandrika anankiray izany hoe io fofona io zany
tena manimbana ny selany ado ary amin'ny alalan'izao le zavatra misy amintsika efa ndresana teto fa mahafisina foana le satria lay hoe sambo belona io lay fitaky ny devoly zavatra ivelambelany nofonofo fotsiny amin'ny teny vai de imagination fotsiny tahaka ny hoe ianao vao maheno fofona zany manitra izy zany de tena matsiro izy zany kanefa fofona fotsiny le izy mahatonga be deabe lasa hoe mampiasa ny antsony hoe fofona manitra amin'ny teny vai de hoe parfum ohatra re gâteau zany ampiasaina zany ny crème fofona mananasy mila mihinana mananasy fa tsy hoe fofona de anao zany tonga de mianana fotsiny hoe efa nainao an'le fofona nefa le mananasy tena ilaina mihinana azy satria amin'ny finananao azy zany azahoana an'ilay singa ilain'ny vatana fa zao zany zay ka renireny manimba an'le selany atodo antonga ny olona tsy mety ho tonga saina mihitsy hoe ratsy be nge ty fiainako ty e tena efa any amits'izy mihitsy satria tsy mety ho tonga saina satria azony devoly sambo belona amin'ilay fomba fiainana de ny zavatra zay jereny maso zavatra enao ny sofina ambolon'ny olona tsiro tsapalely ary ny fikasiana tsapany hoditra ary mitady ny fikasiana de ndra io mampatonga sarotra be ny amin'ny elana fijangajagana ny asa tamina toerana anankiray izay de any zany tena zay hoe ahoana ny andresena n'ity fijangajagana ity satria de ao anatin'ny fiara anankiray be de be ny olonao ary zao atao mifampepofo aiza moa no ahafahanao andre sady lehilahy sy vehivavy mifampepofo io tena sarotra ane zany ary lay toerana misy atsika zany jereo tsara fa lay sarina mitanjatanjaka rehetrarehetra eo sarotra be de zao zany lay zavatra jerena am'zao fa manao inona azony sampelo amin'ny zavatra hitany maso marina zany pasteur ary zay indrindra le hoe mila mahatsapa isika zany mahatsapa marikoriko mihitsy zany le faratsiana tena zay zany tena fototra lehibe fa raha vo tsy tsapa tsy manana zay fahatsapan'zay tsika tena tsy ho afaka am'le izy mihitsy ary tsy ho tanteraka any am'le fanavaozana mantsy zany tena hoe fiovana mihitsy miova mihitsy zany na fomba fiainana na ny fahazarana sisitra satria zay zany le dingana zay niseho tam'le zanakadala zany rehefa nody ny sainy zay zany le izy hoe nody ny sainy vao am'le timoty faharoa zay mivakina teo hoe ka ody ny sainy izy izy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly zay zany le hoe mivelona mihitsy ianao mivelona nody ny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly de rehefa mivelona ianao dia mirosana am'le dingana hoe fanavaozana miova ny fomba fiainana miova ny fahazarana sisa rehetrarehetra dia zava-dehibe zay voalaza teo zay zany satria miresaka an'ity fifoazana ity tsika mba tsy atafalatsaka atsika ao anatin'ny fifoazana sandoka zay fihetsiketsehana ivelany fotsiny fa tsy tena miaina am'zany hoe fibebana zany satria any zany miainga lay fifoazana any am'lay fibebana zay ny zavatra niainan'ireo apôstôly ireo mpianatra tamin'ny andro pentekoste tena ny bebaka izy ireo bebaka satria mbola nisy mantsy le taorinany akaran'i jesosy tany an-danitra de mbola tsy tena mifakazo tsara misy nte ady toerana sisisa fa tena nanokana fotoana izy ireo ny bebana dia tanteraka tam'izay fotoana zay ny tena hoe fibebana marina dia niasa mifany masina de nisy le firaisan-tsaina ary zay ihany ko ny zavatra lehibe ohatra anankiray zany zay tsara ifampizarana amitsika hoe zava-misy foana no jerevantsika hoe indraindray pasteur zava-misy ohatra ny vo mifiangonana ihany ko zany hoe rehefa miresaka an'ity fifoazana ity de mamaky le ten'andriamanitra mamaky le ten'andriamanitra ohatra hoe namin'asan'ny apôstôly toko voalohany toko faharoa sy ny sisa de milaza le ten'andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly hoe miray saina izy ireo nahatra mivavaka nazoto nakeo amikanjan'ny tempoly ny fananany de nozarainy tamin'izy rehetra sy sisa de indraindray zany zay moa tonga nay teny hoe indraindray tsika tafalatsaka anatina formalisme ny amin'ilay hoe fifoazana dia
lasa amboarina l izy zay le hoe atao programa l izy lasa atao programa l izy atsika zany a mba isiany fifafiraisana sy ny ohatran'zany dia miara misakafo foantsika isakiny ohatran'zao ohatra zany zany tsara le programa fa zao rehefa tonga ianao am'le fiaraha-misakafo ohatra satria tsy miaina am'le fibebana marina le olona dia tonga eo ohatra hoe miara misakafo de zava-misy mitokanetsy zareo etsananina mitokanetsy azon'ny paster tena mampieritreritra ny le zavatra am'izao zany zavatra iainana indraindray hoe mba hanao programa zany ina aloha zany de efa tsy mety hoe tsy tokony atao programa mihitsy le fifoazana fa fiainana le izy zany hoe firaisan-tsaina zany dia fiainana zany raha mamakitsika mantsy am'le asan'apôstôly toko fahatelo de mahitsika ao amin'ny toko faharoa azafady ao amin'ny toko faharoa de mahitsika ao amin'ny andininy fa 450 de ozy izy zay rehetra niny dia ny ray toerana sady ny ombonana avokoa fananany rehetra ozy izy dia amin'ny andininy fa 450 dia ny ray saina isan'andro eo zany tena mazava be ny ray saina isan'andro izy tompoko fa tsy hoe isaky ny sabaty sika de na isaky ny fotoana ohatran'zao de miara isan'andro ny ray saina izy reo zay mahatonga le hoe le fifoazana zany dia fiainana le fifoazana fiainana fa tsy programa le fifoazana ka ny fototra zany zay nazavain'ny pasteur teo fibebahana ny tena fototra n'le zavatra rehetrarehetra kanefa le fibebahana de tsara fatarina teo zany fa hoe le fahatsapana voalohandrindra fahatsapana fa tsy nety ny zavatra natao nanota dia fahatsapana any ko fa marikoriko anao le zavatra zay natao raha tsy zay tsy ala amin'io ianao avy eo mila miverina mihitsy ianao miverina zay le hoe mody ny saina miverina mihitsy zany dia miroso am'dingana fanavaozana sy sisa fifandraisana amin'Andriamanitra ka io indrindra mantsy no hoe mila tena azo zany le hoe fiainana ara-panahy efa ndraisantsika teto moa zany raha vao miresaka n'le hoe fiainana ara-panahy dia resaka retsika ray amanontolo izy io de ny firaisana satria sonao de miteny hoe sainy Kristy ka raha vao miresaka n'izay zany de retsika de ahoana ary ilay fomba fifandraisan'ny Kristy amintsika de misy fanambarany ty izay nalaina moa tao amin'le boky anankiray soratany Alain White zany de hoe helpful living zay nangalana azy ao amin'ny page 450 de hovakiko amintsika lay teny ahoana no iresahan'ny Kristy aminao ny retsika izay mampifandray ny rafi-batana rehetra no mampifandray ny olombelona amin'ny lanitra ary misy vokany amin'ny fiainana iray manontolo ireo zavatra manankirotana ny firindran'ny retsika de mampiena ny ery anananao ary miteraka fahafatesan'ny fahatsapana eo anivon'ny saina io zany de izao lay hoe lay firaisana amin'ny Kristy zany de tsy maintsy io ary zay na tonga an Jesosy tonga de niteny mivantana ianareo ny tempolin'ny fanamasina izay efa azonareo olom-boavidy ianareo zany hoe ny fifandraisantsika amin'ny Kristy zany de efa ao amin'ny retsika ray aman-tolo zay fobe ao amin'ny atodo ao zany misy fohy be ifandraisana aminy ary ao indrindra mantsy noko fantana fa raha vao miresaka fifoazana isika dia mifandray amin'ny fifoazana ihany koa ny fanavaozana ara-pahasalamana satria io atodo atsika io zany de misy zavatra ilaina io atodo io de voalohany indrindra aloha dia ny oxygène io zany la rivotra madio raha vao mitentsika zany rivotra madio de oxygène de ny afatarana ny oxygène de ny oxygène rivotra mangatsika fa raha vao mafana izy zay de eo le gaz carbonique
de tadidio zany fa io ilaina zany hoe tsika zany mila oxygène. De ny faharoa zavatra ilaina de ny siramamy na amin'ny fomba filazana azy de glucose. Fa io zany a tsy lay siramamy viditsika ely am-pivarotra fa avy amin'ny sakafo voan-javatra. Dia i voan-javatra io zany a voa madinika zany a céréale ny ilazana azy. De izao io zany rehefa mihinana any reny isika dia ao amin'ny vatatsika eo ihany zany a lasa voatahiry io siramamy any amin'ny aty zany voatahiry io a amin'ny alalantsiny hoe glycogène. De rehefa mitady an'io siramamy io am'izay ny atidohantsika selany atidoha de ao izy ny maka. Fa io siramamy vidina eny amin'ny mpivarotra io zany a manimba ny selany atidoha. Ary efa andresantsika teto le izy hoe ny firenena mandroso dia miakatra ny fihinanana siramamy. Ary tsika zany zao raha vao mitsary tsiron-javatra de mamy sa masira. Ka lay mamy zany a dia lay siramamy tiana tediavana. Andonge manao fanandramana ianao mandraisa tantely eran'ny sotro lehibe de siramamy eran'ny sotro lehibe. Fa tsy mitovy ny fahatsapana amamy amin'izy ireo raha ohatra ka ataonao anaty rano. Ataovy anaty rano amin'ny kaopy kely ange fa mamy kokoa lay siramamy vidina no lay tantely nefa mitovy ny fatran'izy ireo. Ny dikan'izay zany a lay siramamy manimba fa lay tantely tsy maninona. Maheno mamy ianao fa tsy lay manimba fa lay siramamy misy zavatra misy izay manaitra ny lela fotsiny. Ary zay mahatonga ny hoe lay mitady tsiro fotsiny mitady tsiron-javatra izay manaitra fotsiny tsy mihinana akory ianao fa fofona no eny de mihoatrany hoe ianao zany vao maheno hoe fofona sakamalao de hoe ron'akoho zany. Nefa ianao tsy mihinana akoho akory fa le fofona reny karazana zavatra manome fofona sy manome tsiro. Ny atao hoe mihinana hena de tsy hoe fofokena na tsirokena fa mihinana vetina hena mihitsy. Satria ilay fofona tsiro zany tsy lay zavatra ilain'ny vatana tsy hany raha tsy lay tena vongakena mihitsy no hoanina raha hoan'ny olona mihinan-kena. De ohatran'izay koa tsy ny fofona mananasy fa mila mihinana mananasy mihitsy de lasa mialina amin'inona fotsiny mialina amin'ny fofona fotsiny de mialina nefa tsy zavatra voaray vatana. Ary rendretra reny zany a lay any amin'ny selan'ny atidoha mihitsy no potehina mba tsy ho tonga saina. Ka io zany raha tsy miova mihitsy lay fiainanao tsy ho tonga sainanao viana raha amin'izany fomba fiainana tsy mety mahatonga saina izany. De zay nahatonga ny hoe lay zanaka adala rehefa tonga zay de nojy tany amin'ireny zay le niverina ny tsy nijanona teo amin'le toerana. Fa ianao mbola mijanona izy eo amin'le toerana mampanody ahoana moa no hahafahanao raha mbola mijanona eo. Ary zay mampatonga ny hoe raha tsy mahatsapa fantatra nefa ratsy lay izy. Fa izao raha tsy tena iverena mihitsy le raha tsy tena marikoriko ao tsy ala eo ah. Fa rehefa tonga am'izay farikoriko ka le farikorikona nefa asan'ny fanahy zay zavatra zay asan'ny fanahy masina. Andriamanitra nefa araka le voalazany lay antala teny teo a de hoe miasa amin'ny alalan'ny retsika Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny retsika no ifandraisantsika amin'Andriamanitra indrindra ny atidoha. De Andriamanitra mifandray atsika amin'ny alalan'ny ny atidoha zany zay tsara ihany no ahafantarana zay hoe Satana tsy manana accès. Zay moa zany tonga de ilazana azy Satana zany tsy tafiditra ao fa Satana de miasa amin'ny alalan'ny sens. Zay moa zany tonga de ilazantsika anazy. Fa Andriamanitra kosa de mifandray amintsika amin'ny alalan'ny atidoha mivantana mihitsy. Fanahy masina no miteny amin'ny alalan'ny eritreritra sy ny fisainantsika mivantana mihitsy. De eo zany mazava-dehibe an'ity le hoe nody ny saina ty. Satria rehefa tsy afaka mieritreritra zany ianao tsy afaka an'izay hoe misaina izay a dia tsisy le fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary zay ny tena tadiavin'ny Satana indrindra zany a mba ny atonga ny olona anankiray tsy ho tonga saina. Tsy ho tonga saina. Eo amin'le fifazana sy fanavaozana zany pasteura mantsy dia asan'ny fanahy masina daholo zany izy io. Ny fifazana sy ny fanavaozana. De ohatran'izao zany le tsara azavaina mahakasika an'le izy zany mba tsara tiana ho fantatsika hoe inona moa zany ny tena ifandraisany ahoana ny fisehoan'izany. Dia amaky an-dalan-tena zany ato amin'ity tahadalana ity fiomanana amin'ny fotoan-tsarotra farany pejy 820. Tsy maintsy isy fifoazana sy fanavaozana
tarihany fanahy masina zay le hoe iresaka fanahy masina tsika amin'ny manaraka na mety androany hoe ahoana ny asan'ny fanahy masina, inona ny asan'ny fanahy masina ao anatiny ty fifoazana ity. Fa ito zany aloha de milaza fa isy fifoazana sy fanavaozana tarihany fanahy masina. Dikan'izay tompo de zao tsy isy mihitsy fifoazana tsy misy asan'ny fanahy masina zany. Fa ny fifoazana sy fanavaozana rehetra dia asan'ny fanahy masina ary vokatry ny asan'ny fanahy masina avokoa. Dikan'izay hoe raha ianao zany ny zay mahatonga le hoe tsy programa le izy tsy tokony atao programa le izy na fihetsiketsehana fa asan'ny fanahy masina io, asan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona tsiraray avy. Zavatra roa zany le hoe fifoazana sy fanavaozana. Le hoe fifoazana dia midika hoe fiavaozan'ny fiainana ara-panahy. Zay le hoe ohatrany hoe mitsangana ianao zany am'le torimaso, natory ianao teo dia mifo. Miova zany le fiainanao. Fiavaozan'ny fiainana ara-panahy ozy izy ny fifoazana. Ary fandraisana hery vaovao eo amin'ny saina sy ny fo. Miditra le resaka saina. Fandraisana hery vaovao eo amin'ny saina sy ny fo. Fitsanganana amin'ny maty eo amin'ny fahafatesana ara-panahy. Io zany resaka ara-panahy, mety maty mihitsy ianao de le fifoazana de mitsangana amin'ny maty ianao ara-panahy. De le fanavaozana zany am'izay fotoan'izay zay miaraka amin'io fifoazana io satria rehefa mandeha le fifoazana dia mandeha koa miaraka am'izay ny fanavaozana. De inona zavatra amseho zany aoriana le am'le fifoazana miditra le fanavaozana de le hoe ny atao hoe fanavaozana dia fandaminana vaovao, fiovana eo amin'ny hevitra sy ny fisainana. Fiovana eo amin'ny hevitra sy ny fisainana, ny fahazarana sy ny fomba mampanao. De izay ne nataon'le zanaka adaly. Niova izy eo amin'ny fisainana, de niova izy teo amin'ny fahazarana, de niova izy teo amin'ny fomba mampanao. Dia niala tato izy tato am'le fiainana zay marikoriko, de niova izy de nivelona tany am'ray. Tena zava-dehibe zany ny ahafantarantsika an'izay zany. Ary tena foana ny manamafy hoe tena fiainana mihitsy zany le fifoazana sy fanavaozana. Fiainana izy io satria ny fiainanao mihitsy no voakasika an'ilay fifoazana sy fanavaozana, fiovan'mpiainana, fiovan'ny fisainana, ny fahazarana, ny fomba mampanao sy ny sisa rehetrarehetra. Amafisina zany zay ao amin'ny Petera voalohany toko 5:5. Petera voalohany toko 5 de vakiny eo amin'ny 9. Petera voalohany toko 5:9 de zao ny vaky ny teny. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka an'liona miherona mitady izay arapany. Ary tena zay mihitsy la hoe mahony tenany eo indrindrany ny olona anankiray le tsy fahonona anteny. Ary ty tontolo ty zany mampiditra antsika ao anatin'izay tsy fahonona anteny zay amin'ny zavatra tiana zany de tena hoe de alao atao de misy fomba fiteny moa zany efa mahazatra de tena atao farafond mihitsy rehefa manao zavatra anankiray au max mihitsy fomba fiteny moa zany de au fond de zay zany le izy. Kanefa aoko fantatsika fa lay fandrika ataon'ny devoly zany de ao amin'ny filantsika mihitsy izy mamorona filana hafa izay tsy ara-boajanahary tsy ilain'ny vatatsika izay filana izay misy docteur anankiray ty Caroline Leaf izay nanoratra ohatran'izao hoe ny 720 isanjaton'ny aretina dia miainga avy eo amin'ny saina avokoa. Mamarika sika zay manaraka ny fandaharana raha ao anatin'lay hoe fitsabonany Covid moa zany tsika zao. Fa reo mpitsabo rehetra zany zao de miresaka an'le ara-tsakafo. Satria tadidio tsara ane fa lay virus dia mamotika ny hery fiarovana ny tena marina de izao. Ao anatsika eo zany efa misy hery fiarovana ara-boajanahary.
ny anarana zany tamin'ny tany amin'ny kilasy ambany tany eny de efa nianatra ny antsona hoe selafotsy sy selamena. Selafotsy zany no miady am'ireo a microbe na virus tafiditra ao amin'ny vatatsika. De zao rehefa be loatra ireo microbe na virus tafiditra de tsy ampitsony lay inony lay selafotsy miady aminy. Io mantsy lay fomba fiteny tam'izay moa de tsy haiko le izy amin'ny teny malagasy fa amin'izany hoe phagocytose zay hoe io zany. De zao rehefa tsy ampy iny a dia lasa resy zany de reraka ny vatana de mitranga ny aretina. De zao ny fanafody ene tsy hoe le fanafody no manasitrana fa rehefa afaka miasa tsara ilay hery fiarovana de sitrana ny olona de ny fanafody zany tsy ina fa mamono an'ilay inona izy lay microbe. De betsaka zany le microbe maty de afaka miasa tsara lay inona lay hery fiarovana de aoka hitandrina tsara zany isika. Fa rehefa manaraka tsara ny sakafo ara-pahasalamana de manabetsaka ny amin'ity Covid ity. Ary tena miteny daholo reo manam-pahaizana mpitsabo rehetrarehetra reo fa ny sakafo tandremy tsara ary iny tena zava-dehibe io sakafo io. Ka raha mahatanina tsara ny sakafo zany dia zava-dehibe zay. Ka eo indrindra zao mantsy lay saina mantsy ao no mibaiko satria misy ny antsona hoe amin'ny teny vahiny moa zany lay hoe hormone izay io zany no miteraka ny fihetsika rehetra zay atao. Misy anankiray zany antsona hoe hormone anankiray adrénaline. Fantany rehetra ny adrénaline fa tsy fantany inona marina ty adrénaline fa lazainy olona miakatra ray ny adrénaline. Fa ina ny tena asan'izy io. Io zany de zao mampisy fihetsika tahaka azy na ianao iady na hitsoka. Zay zany miteraka an'izay fihetsika zay zany le adrénaline arakaraky ny fahabetsahany zany. De zao ohatra anankiray zany zao raha isika ohatra anankiray fiasan'ity adrénaline ity. Raha misy tovavy anankiray zany miditra amina vavahady anankiray de rehefa tafiditra ao izy de iny fa nisy alika tamy avy any fa voasotiny lay tamboho. Raha izy am'izao zany tsy nisy an'izay alika zay tsy voasotiny tamboho io fa rehefa nisy an'izay de tonga de voasotiny tampoka lay tamboho. Zany hoe ao anatsika zany efa misy zavatra afaka iady ao fa izao potehan'ilay tontolo zany tsika zany zao ohatrany hoe tonga de matahotra zany zao vao maheno hoe coronavirus de tonga de hatram'izay mantsy raha voansery sy manina zany zao tsy nanino fa zao vao voansery tonga de mazava doza efa mikropaka hatram'izay nanao evoka de antsy vitany evoka tsony io fa andao aloha tsy maintsy zany hoe lay tontolo mihitsy zany io lay manao sambo belona atsika amina zavatra mahatramy ka ny devo zany ao amin'io avy aty velany izy miasa mamitaka ary mbola mamitaka izy hatram'izao ary fitaka ny zavatra zay resany ary miara-mahitsika amin'ny amanjererehetra fa be dehibe ny fitaka ary zay mahatonga tonga atsika mikorotantsaina. Ary rehefa mikorotantsaina de iny le fitaka atao an'io satria rehefa mikorotantsaina ianao tsy ho ara-pananao vinanao vina ary rehefa tsy salama tsy ho ara-pananao tsy ho tonga amin'ilay firaisana fa de mifanaintainana no tsapanao ao de ny zava-doza mifanaintainana lasa manome tsiny ny mpahary ao anatin'izay zavatra zay ary eo le fandrika eo ka lay fiainana andavanandro mihitsy zany le resan'ny fifoazana resantsika ity zany le fiainana andavanandro mihitsy mifandray amin'ny Kristy ary zay fifandraisana amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny retsika mihitsy zany izy io. De mozika zany iverena kely le mozika jereo tsara nefa miakatra ny fanamafisam-peo jereo tsara ianao zany raha vao mieno de jereo tsara fa am'ilay hoe misy zavatra mozika mafy be iny de tsy afaka manena an'ilay volume fa iny mihitsy ara no ohatra ny lasa hoe iny no tena mahatonga an'ilay fahatsapana any anaty any le musique de film io zany de reny rehetrarehetra nefa miteraka fikorotanana ary raha vao mikorotana zany ny zavatra ao anatsika ao de zay le hoe tsy afaka napakevy zay le hoe reraka ny fo reraka ny saina ary rehefa tratran'izay de kivy ary rehefa kivy tsy afaka napakevitra ho any amin'ny tena fanapakevitra mety fa tonga de ny tontolona tonga de rehefa kivy ianao io ny zavatra tsy misy alcool tena tonga de mandraisana tonga de efa afaka ho any zava-mahadomelona ny zavatra matsiro zay efa tsy mahasalama
ary zay toetavany hoe lay tontolo mihitsy zany mangeja tsika raha va tsy mitandro tsy misaina ntsony zay indrindra raha va tsy misaina tonga mandinika ntsony hoe tsara ve ty sa manao zay indrindra de tonga de manapaka an'ly de zay zany lay fiarahamonina ny tena olana de zay indrindra moa zany tonga de lasa mifanometsiny sy zay le nyresahana tamin'ny voalohany teo lasa manao fanakianana mahery vaga sy ay ary ty anankiray aloha zavatra tena zava-doza ihany koa manimba ny tempolo fanamaso de ny teny sy ny fomba fiteny ary eo zany tena mila tsara fa enao zany a raha tena te ampita hafatra dia tsy amin'ny feo mitrerona sy mahery vaika fa amin'ny fahalemezay mahatonga ny Jesosy nyteny hoe mianara amiko fa sady fanahy no tsy miavinampo makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izay ano anome anareo fitsarana eo zany le ao amin'ny Kristy anao no mitoetra ka ny atao hoe mitoetra dia fandinihan-tena ny tena atao anatiny io ary ny atao hoe mitoetra de io zany le ilaina isan'andro satria tsika efa anatina rotoroto de mila mitoetra mba ahafahana mifandray amin'ny Kristy amin'ny alalan'ilay retsika zava-dehibe ny afatra zay ny fampisarana tamintsika mahakasika ny fifoazana tena ny zavatra betsaka zay noraisina zany teo hoe nyresaksika ny amin'ny fifoazana sandoka nyresaksika ny amin'ny fandrika zay ataon'ny satana mba tonga atsika ho sambobelona zany tena mampatahotra le izy satria ataon'ny satana sambobelona mihitsika ny tena Andriamanitra milaza zany vakina teo de mila mitandra tsika dia ny fatahantsika teo ihany koa ny hoe Andriamanitra de mifandray amintsika amin'ny alalan'ny saina ka eo zany hoe mila arovantsika ny saina mila arovantsika ny saina zany ny fisainana mba ahafahantsika mifandray mandrakariva amin'Andriamanitra ka tsy hahatonga atsika tafalatsaka ny am'le hoe tsy mahalala intsony ny tokony atao zay le hoe tsy tonga saina ntsony hoe efa fahotanana ity fa de tsy tonga saina ntsony ianao dia tsy afaka amin'ilay fahotana ianao ary tsy tonga amin'le fibebahana marina dia zavatra hafa no miseho amin'izay fotoana izay andao anaraka hira anankiray sika pasteur dia iroso amin'ny famaranana ny dinika amin'ity sabata ity. Uafita
fa mifandray tanteraka amintsika Kristy amin'ny alalan'ny retsika. Dia raha vao miresaka saina zany sika, satria raha vao miteny hoe sain'ny Kristy, dia le ahafahan'ny Kristy mifandray amintsika zany dia ao amin'ny fobe dia ao amin'ny ati-doha ao. Dia izay no mampatonga ny hoe ny fifoazana zany dia mitarika voalohany indrindra any amin'ny fo, dia any amin'ny fototra, dia any amin'ny fodim-pisainana mihitsy. Dia izao mantsy no ambaran'ny Romanina. Romanina 12:2. Romanina 12:2. Ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Zany hoe lay fanangolena ataon'ny mpanjaka an'izao devoly izay avy aty ivelany. Ny devoly zany tsy afaka miditra ao amin'ny saina izany, fa feheziny kosa amin'ny alalan'ny filana amin'ny retsika dimy izay avy aty ivelany moa zany reny, fa tsy afaka miditra ao izy. Ka raha toa zany atolotra ao an' Jesosy ny fonao, dia ny sitraponao zany manaiko fehezana, dia amin'izay any vao afaka iova. Fa raha tsy izay fa nambola voarebirebin'ilay tontolo, satria averiko indray mandeha lay teny teo, aza manaraka ny fanaony zao tontolo izao izay aviliny any, ataony varinany any amin'ilay zavatra mahafinaritra mety tontolo ity. Ity fomba fiteny ity efa tsy resana intsony amin'izao fotoana zao. Ny mahasoa aloha vao ninona ny mahafinaritra. Zao zany lasa ninona ny mahafinaritra, dia ny mahafinaritra ny fahafinaretana. Ka na tsy mahasoa ary iny dia maninona rehefa mitondra inona fahafinaretana, dia ary zay le fitaka, ary zay mampatonga hoe tsy mety ho tonga saina mihitsy raha vao tsy amin'izay. Ka ny soratra masina dia mazava miova amin'inona fanavaozana saina afaka ho tanterana. Dia rehefa miova io fisainana io vao fantatrao ny iraka ampanaovina anao. Ary ho resantsika amin'ny fotoana manaraka zany hoe inona ilay iraka ary iza no afaka andeha anatanteraka ny iraka. Fa hatreto aloha dia mandeha daholo na olona tsy resy lahatra na olona tsy mahafantatra inona akory dia mandeha, ary lasa hafatra tsy izy amin'izay fotoana izay. Dia izay le hoe Babilôna misy zavatra fangaro be dehibe ao anatin'ilay izy, dia tsy hita intsony dia lasa mifanakina fotsiny, lasa manao zavatra mahery vaika fotsiny. Jesosy ane anome fahazavantsaina anao, ary tena hitarika anao ho amin'ilay tena asany fanamasina, ary tonga n'ilay tempolo ny fanamasina ahafantatra tsara ny iraka izay ampanaovana. Iny avy efa voalaza ny ray aman-dre pastora teo hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia hotoizantsika amin'ny manaraka ny fandiniana ny amin'ny fifoazana izay tena zava-dehibe tokoa, satria tokony anao izany indrindra sika ho zizy ny ten'Andriamanitra, fa zao tokoa no fotoana izay hifoazantsika amin'ny fahatoriana. Ary miaraka amin'izay dia Andriamanitra nefa manome iraka ho antsika. Voalaza ny ten'Andriamanitra zany, mandehany ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, ary ho toriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ty, misy iraka izay napetrak'Andriamanitra tamintsika. Dia mazava le voalaza teo hoe mila olona mifo no hanatanteraka zany iraka izany, ary mila olona mibebaka ihany koa, mila olona zay tena mibebaka marina no andeha anatanteraka zany iraka izany. Ary indrindra ihany koa ny hoe resana teo momba ny saina sy ny hoe fiverenana amin'Andriamanitra, dia zao hoe mila olona zay tena hoe nodiny sainy, nodiny sainy, fantany ny sitrapon'Andriamanitra, araka ilay voalazan'ny Romana teo hoe miova amin'ny fanavaozana saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fanta rehefa nodiny sainy dia fanta ny sitrapon'Andriamanitra, dia afaka ny handizy hanao zany iraka izany. Manome fotoana atsika rehetra ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ny Tompo, ary manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairavy. Andriamanitra ne hitantsika, Andriamanitra ne hamindra fo amintsika, ary Andriamanitra ne hanome antsika lay fanahiny izay hanome antsika ny fahazavantsaina ahafantarantsika
ny sitrapon'andriamanitra samotain'ny andriamanitra atsika rehetra mandra-peona tompoko. Ny pastora sambany Zakari zany a no hitondra ny teny fampaherezana ivavaka isika. Raina izay ny an-danitro ianao lay raina nilandra sy ny tany tombotomba tsanga ny mpanjaka mefany zavatra rehetra atolotray ho anao re ihany ny dera sy ny laza ary voninahitra mandrakizay ny tsy fahafehezana ny fisainanay ka mahatonga anay anotony atranao ka tana fona aminao zany ankehitriny misotranao no ty fandarana ity ny fanainao masina neno ampafantatra anay ary tarika anay ho tonga amin'ny tena fifoazana marina mba hahatonga ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao ifandray aminao Jesosy ary afantatra ny fomba fiainana tokony iainana amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Dia ireo zay reraka ampo ireo zay ao anatin'ny fahakiviana dia atanjao ny finoan'izy ireny tsirairay avy izay ao anatin'ny tsy fahasalamana dia aoka hidrantseritrana famerenana ny fahasalaman'izy ireny dia ny fiadananao ka ho tsapa ny tsirairay avy ka afaka hidera sy ankalazanao tononona sy angatana amin'anao Jesosy ity mivavaka. Amen. Vijayana anafonere tuluku nitumani sitala erokanunkunana nabitini atsituani ufalia itala siujetikatuku Tinaku Jesu Ewa pitsenanana Ilerukulika tetu Efamuadiuna Yasizainumena Amine wakakitu Iasa Ufitamana Sakubalisu Ifanantenaku lalayo Akamie wamina Marire salsai Dunia sabitaku Terima kasih Tuhan di pandangan ulayo berkesempatan terang.
misaotra an'andriamanitra indray isika ary avana malala satria noho ny tombon'andro nanomezan'andriamanitra tombontsoa dia tafaraka eto isika ny riaria tao anatin'ny tontolon'ny sabata ary nanomezany ny fahafahana midera sy miankoka eo anatrehany ravoravo ny fo ravoravo ny saina ny ireny fitantanana izay mahatonga aim-panahy tafasonitra ireny kanefa na izany aza dia tiana ny manantitrantitra fa ny fahasoavan'andriamanitra dia amintsika mandrakariva mialohan'ny handraisantsika ny afatra amin'ity androany ity afatra mialohan'ny anakatonana ny sabata ray manontolo andeha hiaraka hivavaka isika misaotra anao izay tomponay tsara indrindra ny an-danitro satria tompontsoa lehibe no hanananay eo anatrehanao ka ahafantaranay fa ny fitarianao sy ny fiahinao ny fitantanana izay nomenao anay nandritra ny tontolo ny sabata dia ampy sy sahaza ao anay mandritry ny androm-piainana ihany koa nefa mialohan'ny hanomboanay hiainy ny teninao mialohan'ny hanakatonana indrindra ity tontolo ny sabata ity dia manatre izao fotoana izao sokafo ny fonay sokafo ny sainay ny anaranao Jesosy Kristy amen anisan'ny tompontsoa mandrakariva ary avana malala ny ananana an'andriamanitra hery sy tanjaka mandritry ny fiainana ary matetika aza isika no somary mandeha miala ary mandeha manao famindra miala eo anatrehan'andriamanitra izany indrindra no resahana amin'ity androany ity tantaran'i Davida ilay zatovolahy anankiray izay niaina tao anatin'ny fahasambarany nandritry ny fotoana rehetra ity Davida ity no Davida izay ny anaran'ny olon'andriamanitra taty amin'ny vanim-potoana farany fa izany ka lehilahyn'andriamanitra miara-miaina amin'andriamanitra tia an'andriamanitra ary fony izy vao ny kolokoloina mba handray ny sehatry ny fanjakana aza dia efa nahitana fa misy ny fanahin'andriamanitra izany olona izany nandeha ny vaninandro nandeha ny vanim-potoana ary hita fa ny ahalehibe ny anatanjaka ny amanana hery sy fahefana ara-bola ara-pananana no ny mampanjaka azy ity lehilahy anankiray ity teo indrindra no nipoiran'ny fieritreretan'ny fiainany ndray androany satria ho avy ny fanterana rehefa ho avy ny fanterana dia tsy maintsy tsinjo mialoha ny fahafatesana efa fantatra mantsy fa ny lalana nodiaviny reny vahoaka tamin'ny fiainany ray manontolo reny no fiainana ihany koa izay tsy maintsy hizorany ity mpanompon'andriamanitra ity teo izy no nanoratra ampahanteny izay mampiontana ny foniny maro hoe ampahanteny izay mampiontana ny fo ka nilazany teo anatrehan'ilay mpamonjy manao hoe zao ny fanambarana ao amin'ny salamo raika amin'ny fitopolo ka ny andiny fahasivy mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy salamo raika amin'ny fitopolo ka ny andiny fahasivy mivako toy izao aza manary ahy rehefa antitra aho ary aza mahafoy ahy rehefa ketraka ny heriko aza manary ahy amin'ny fanterana ny zanak'olombelona tokoa ry havana malala rehefa mandalo ny vanim-potoan'ny fahazazana dia tsy mieritreritra akory ny hoe manahoana ny fanterana manahoana ny fahatanorana angamba mety eritreritra ihany ny ampahany kely eo amin'ny fahatanorana fa arakaraky ny androsoana amin'izany sehatry ny antanany tohatra miakatra izany no alalana fa tsy maintsy hiditra amin'ny fanambadiana ny lehilahy anankiray na ny vehivavy anankiray eo indrindra no tsy maintsy tsomohan'ny hoavy-piainana dia ilay hoavy feno fahasambarana sa hoavy feno loza ity Davida ity rehefa nianatra sy nizatra ny fahasambaran'andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra dia nahatsinjo fa tsy maintsy ho tola ihany ny fiainana ny fahatanorana
ary eo zay vao la ny aiky manao hoe hoaiza re lay andriamanitra ny fahasoavana lay nitokiko fa izay le andriamanitra izay nombay tamin'ny fiainako ray manontolo afoy asa otsia re ray aman-dreny malala ny zavatra mampiotana ny fo indrindra rehefa tonga amin'ny fanterana ny olona anankiray angamba mihoatra ny 90 taona sy miakatra dia mieritrehitra ny manao hoe raha sanatria ho avy ny fahafatesana ny vadiko sa ny tenako no faty mialoha ary eo no mahatonga ny eritrehitra miriorio ilazana ny mety tsy rampona natao fahizay eo no hipoiranenina raha sanatrika ny liba sy nanao zay tany nikipo tamin'ny fahatany rano sy ny fahazazana eo vao mitsimoka avokoa ny nenina ray manontolo entina ilazana fa tahak'izay re tsy nizotra tamin'izany fiainana izany teto ary i davida ilay mpanjaka endry dia mahatsiaro sy mahita fa ny olona rehetra rehefa paony fahafatesana ny ilany amin'izy mivady dia matetika vita ihany ny fandevenana fa manomboka miala ny sarangam-piaramonina rehetra toa irery ao anatin'ny tokantrano firy moa mba mitsidika nyreny tokantrano reny sika ravana malala ny olona izay efa voageja ny fahosana eo ampandrina dia voageja ary tsy manana tanjona intsony hoe ahoana ny hafarako fa dia miandro izay igadonany eo no nampiontana ny fonyty mpanompon'andriamanitra ity ary namoaka tsoakevitra anankiray namoaka lahateny anankiray nahatonga azy ampieritrehitra ny maro ihany koa fa rehefa ho avy ny fotoana anankiray dia tsy maintsy higadona izany anahoana ny fihafaranao eo ampiatrehana ny tontolo izay hitranga tsy hoela ary eo no nanorantany an'ity teny mampiorokoditra ity aza manary ahy andriamanitra rehefa antitra aho ny fahanterana tokoa ary ray aman-dreny malala dia fahanterana toa andosiran'ny saranga rehetra isika firy mba mitsidika ao anatin'ny tokantranony olona izay be taona indrindra ao anatin'ny tokantrano ny efa antitra efa tsy afaka mandeha nisy ray aman-dreny anankiray izay nilokaloka tamin'ny zanany izy fa hanao zay ho azoko atao a rankizy io mba ampivoatra sy ampisonitra anareo amin'ny fiainana omeko avokoa izay anjara tandrify omeko avokoa ny vola zay sahaza mba hiadananareo rehetra eo amin'ny fiainana isambatan'olona ny lahy ny vavy dia nomena sambatra zany ankizy zany satria manana raim-pianakaviana feno faharisiana eo amin'ny fitantanana ny fiainany dia ny aina tokoa reto ankizy reto ary afa-panadinana ny sonitra ny ankamaroany dia tafavoaka avokoa ny anankiray ihany no atao hoe tsy tafavoaka satria somary feno fiantana teo amin'ndrainy kanefa na izany aza dia hita fa nahita ny vola hoaniny nahita izay ny karakaran'ny vatany ho avy izao nitranga rehefa antitra idada antitra dia ny antso ny ankizy rehetra izy nanao hoe rankizy io izaho aneka mba efa nanao zay ho afako ihany taminareo hoe fa mitindray mitoraka ity tsy afaka manao ninona intsony idada ka noho izany inona no azonareo atao ny tanora amin'ny mahafatanyrany ny olombelona ihany koa amin'ny fikarakarany ankonany dia samy nieritreritra ny hoe leo reny ankonana no atao fa idada indray ve ho aizy satria efa nahazatra ny masony nahitany dada nahavita tena teo amin'ny fiainany ka dia davela tao anatin'ny tokantrano hay riavana malala efa ao anatin'ny fotoana zay ahatsapany fa efa kely sisany heriny ary indray alina monja dia maty rery tao ity raim-pianakaviana rehefa tonga ny zanaka rehetra mijery teo vao raiky tahotra sy nanenina satria hay dada ny antsoantso dia manan-kambarany amin'ny fiainako aviny mahatsiaro rery teo amin'ny fiainany ary zay no nahatonga azy ny antsony zanaka ranomaso avozina ny nataony reto ankizy
satria tsy nanao zay ho afaka tamin'ny fanampianany dada. Izany ihany koa ry havana malala no tsinjony Davida tamin'ny fotoan'andro, ka nahatsapany fa ny fotoana rehetra dia tsy azo tobatobaina fa ilaina eo anatrehan'Andriamanitra. Ilay fotoana zay tokony ahasambatra dia tiany hofeziny sitrapon'Andriamanitra, ka rehefa osany ery dia manalavitra avokoa ny mananaina rehetra. Aza manary ahy Andriamanitro ny tolonam-bavaka ity raim-pianakaviana. Le raim-pianakaviana zay atao ozatry ny finoana, zay mahatonga asianao ijoro ihany koa ankehitriny. Izaho sy anao le manana ny etaeta amin'ny fanatonana an'Andriamanitra, dia noho ny lesona nitsoahana tamin'ireny tantara ny patriarika fahiny ireny. Izao anefa rehefa nieritreritra ity mpanompon'Andriamanitra ity, dia nitomany an-dranomaso, nanao an-dranomaso. O Andriamanitro, aza manary ahy rehefa antitra, ary aza mafoy aho rehefa miena ny heriko. Ary any amin'ny Salamo 7:7 aza dia misy fanambarana anankiray izay anisan'ny mahavaky fo ny fahitana an'izany, satria izao ny fahitana ny fiainany. Eo amin'ny Salamo 7:7 ka ny andininy 5:20 sy ny manaraka dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Iza no ahy any an-danitra, ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao, na dia ho levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Iza no ahy any an-danitra, iriko tahaka anao, na dia ho levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampony fiainako Andriamanitra. Andia herinandro vaovao isika ry havana malala, herinandro zay somary anaovana fiaikiana indray. Inona no hitrangany ampitso, inona no izoran'ny fiainan'ny mahazanak'olombelolahy. Tsy maintsy misy ady atrehina, tsy maintsy misy ranomasolatsaka raha sanatria tsy mahavita misetra n'izany isika. Ary izay indrindra no iraisantsika volo amin'ity mpanompon'Andriamanitra ity, ilay Davida, lay mpanjaka fahizay, na dia nanana ny arena sy voninahitra aza, dia nahatsapa tena fa ilainy miankina amin'Andriamanitra, ilainy ny mitia an'Andriamanitra. Aza miala amiko ianao Andriamanitro, aza mandositra ianao. Andiany herinandro ihany koa isika, dia tiako mba io vavaka io ihany koa ny vavaka iraisantsika ry havana malala. Aza mandao ahy ianao Andriamanitro, aoka ho feno ny fitarianao aho, aoka ho feno ny fahasoavanao aho. Fa indro lavitra zay tsy tianao, zay mandao anao, fa mity indray mitoraka ity, aoka Andriamanitro hiaro ahy ianao. Ry ray aman-dreny malala, angamba mety ao anatin'ny fotoana zay tsy ahafahantsika misetra ny fiainana isika, ny fahosahana ny efa mby ankoditra, ny efa miriorio ny toe-tsaina inona ny fiafarany. Ry havana malala, ity vavaka ity ny ombona ny mananaina rehetra, na ny tanora na ny ankizy indrindra fa ny lehibe aza, dia ny hoe aza manary ahy Andriamanitro rehefa antitra, ary aza mafoy ahy rehefa ketraka ny heriko. Aza mandao ahy Andriamanitro mandritry ny herinandro, mandritry ny fiainako rehetra, ary amin'ny fanterako aza dia aza mandao ahy, satria ny heriko amin'izany fotoana izany dia ketraka. Ry havana malala, ny ninona setraina dia eo Andriamanitra, ny ninona mitranga dia miaraka amintsika Andriamanitra. Ny faniriana dia ny ofeno ny fitantanan'Andriamanitra ny hoavim-piainantsika ray manontolo, ka dia hoenika sy ho faly amin'ny fitsenana ambonina hatran'i Jesosy Kristy. Ho avy tokoa izy amin'izay fotoana izay, dia ny fahasambarana ny miaona aminy no zava-dehibe eo amin'ny fiainany. Ny fiadanan'ny tompo ane ho amintsika tsiraray avy. Amen. Ry Andriamanitra tomponay sy tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao izahay satria ery lehibe eo anatrehanay
ny fahatsapana ny fitantananao sy ny fitarianao. Nomenao ny tsoakevitra avy amin'ny hafatra ny teninao izahay. Mahatonga ny fo hanana fiankinanao feno. Mahatonga ny saina ihany koa antehitra be dehibe aminao ny lalam-piainana mahazanak'olombelona. Ankehitriny dia tsapanay fa misy ray aman-dreny na misy tanora aza ao anatin'ny fiaiaina momba ny fiafaran'ny fiainany. Inona ny tranga tsy hoela? Anahoana ny fahafantarana famitahy azy ianao? Izany indrindra no ahafahana mangataka amin'ity androany ity mba ho tsimbinanao sy hojerenao ane Tompo ireo vavaka amin'ny loatra ny fangatahany eo anatrianao. Momba ny tsiraray avy, momba ireo izay marary, momba ihany koa ireo izay voageja, momba ireo izay sahirany eo amin'ny fiainany, mba ho feno ny fitantananao sy ny fiahinao. Ho avy ianao Jesosy, dia ny fikarakarana sy ny fitariana no tianay hahatonga an'izany fiainan'izany lavorary eo anatrehanay tsiraray avy. Momba ny tsiraray avy aminay ary momba ny fiainanay mandritra ny tontolo ny herinandro amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ny tenanay eto ampanolorana fandarana dia mirary soa sy fanantenana ho antsika tsiraray avy. Onja Rasamizafy no mikirakira ny eo amin'ny vata marobokotra. Ny tenanay kosa ny pasteur Zakary Sambany no maneho ny hofahofantanana amintsika tsiraray avy ho ampoko ny fahasoavan'Andriamanitra ny ary ho tahin'Andriamanitra mandritra ny fiainana isika tsiraray avy. Mirary soa antsika tsiraray avy ary. Mandra-peona Tompo.